nefa hitanao le zanako tsy salama ary zany kafaliana indray no itsidihako ny itsidihanay ny tokantranonareo tsirairay avy amin'izao andro famaranana ny taon'izao. Ny voalohanteny dia ny fisaorana ilay nahary noho ny fitantanany, ny fitsimbinany, ny hery sy tanjaka ary fahasalamana nomeny antsika tsirairay avy nandritra ity taona ity. Hivalona tokoa ny taona 2024, taona iray voaraikitra amin'ny tantaran'i Madagasikara satria nitondra fiovana mahery vaika sy fanavaozana ho an'ny firenena. Raha anao jery todika ny tolona ny ainantsika malagasy tamin'ity taona 2024 ity sika dia mampatsiahy an'ireo martiora niady tamin'ny fanjanahantany. Ny malagasy manerana ny nosy sy hatrany dilam-bato no nitsangana ka tsy nanaiky lembenana. Nitsangana ireo tanora zandry zanaka Gen Z nitarika ny tolona tamin'ny 20 septambra. Notronon'ireo influenceur sy ireo mpanakanto. Nitsangana ireo zoky ray aman-dreny sy ireo mpanao politika. Nitsangana ny fiarahamonim-pirenena ary tsy niamboa didy ny tafika sy ny folo alindahy, niaro ny vahoaka sy ny soroka ny raha mandrika. Tolorako fisaorana sy fankasitrahana manokana ianareo rehetra ny tolona sy nanao sorona ny tenanareo ho an'ny firenena. Mankahery anareo ny tenako, mankahery anareo izahay ary tsy manadino ireo fianakaviana rehetra namoy avatiana nandritra ny tolona. Mitraka ry malagasy avako fa tsy ataotsika raraka an-tany ny fanolora-tena nataon'ireo mahery fo rehetra zay ny tolona. Avy tany anaty azy pito isika ry avako no miezaka miarina sy mivoaka tsikelikely ary miandrandra fahazavana. Koa manasantsika mpiray-tanindrazanao hiray hina sy hiray misalahy mba hatafavoaka tsika rehetra miaraka ho any amin'ny mazava amin'ny alalan'ny fanavaozana ny firenena. Manomboka izao ry malagasy avako dia aoko isika hifantoka amin'ny fanatanterahana ireo asa sy adidy miandry antsika ho an'ny tanindrazana. Fa tsy ho lany andro amin'ny adilahy politika sy fifandirana voleny fahavalo-pirenena. Tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarahana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovàn-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doham-pirenena sy ny fananganana Repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara. Ry vahoaka malagasy, ny tonotaona toy izao ihany koa no voatokana anaovana tombanezaka. Mifanojo sy mifanindry amin'ny fepotona 2 volana nomena iasan'ny gouvernemanta rahateo ny vanim-potoana ankehitriny. Ka eo ampanatanterahana ny tombanezaka sy fandiniana ireo atotanisa sy maridrefy isan-karazany izahay ankehitriny. Aorian'izay araka ny soridalana napetraka tamin'ny fotoana nandrafetana ny gouvernemanta dia isy ny fandraisana fepetra mikasika ny fitazonana amin'ny toerana na ny fanoloana ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta tsirairay na ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny. Napetraka mazava tsara hatrany amboalohany tamin'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta fa ny lahara-pahamehana ao antsika dia ny mamaly ny etaetam-bahoaka izay naverimberiny ireo mpitolona teny an-kianja dia ny fisitrahana ny zo fototra. Voalohany amreny ny jiro sy rano ho an'ny vahoaka. Iarahantsika mahita fa maro ny asa natomboka amin'ny famokarana herinaratra, ny roso tamin'ny fametrahana drafitra fo hiezaka ny tompon'andraikitra ka asa mivaingana maro no natomboka. Raha tsy aivina dia 30 megawatt ny tsy fahampiana amin'ny famatsiana ny herinaratra teto Antananarivo tamin'ny fotoana nandraisanay fahefana. Efa niampy
20 mégawatt ny famokarana taorian'ny fanamboarana ireo milina 3 mpamokatra herinaratra eo anivon'ny Jirama. Eo ihany koa ny transformateur miisa 20 izay napetraka teny Antoerana. Tsy latsa-danja tamin'izany ireo mpianatra eny amin'ny université manerana ny nosy izay efa nisitraka famatsiana panneau solaire miisa 700 manana tanjaka 700 kilowatt, onduleur 6 kVA miisa 40, batterie 7 kWh miisa 10 sy jiro 550. Ary mba ho fanaramaso ireo fitaovana ireo dia efa napetraka ihany koa ny caméra de surveillance miisa 470. Efa nahazo vondron'herinaratra lehibe vaovao ihany koa ny distrikany Betroka, Ambovombe ary Fosy, ka tsy hisy intsony délestage rehefa tafapetraka ireo fitaovana ireo. Vokatra ireo asa natao rehetra ireo dia samy mahatsapy isika fa ny enany délestage amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara, ny dia tsy mbola foana tanteraka azy izany ka dia mitohy hatrany ny asa. Mbola hisy noho izany koa ny tetikasa panneau solaire ho an'ny tokantrano tsirairay avy izay hamidy ary ho azo loatsy kelikely mandritra ny 5 ka hatramin'ny 7 taona, ka ny mpiasan'ny Jirama no hametaka ireo panneau solaire ireo any amin'ny tokantrano tsirairay izay mividy an'izany. Tsy andro ela ihany koa fa amin'ny taona 2024 dia iroso ambidingana lavitrezaka isika toy ny tetikasa, sahofika sy volobe. Mikasika ny rano dia anisan'ny asa mivaingana sy hita maso ny fametrahana ny forage teny amin'ny université miisa 7 manerana ny nosy. Efa misitraka izany ireo mpianatra nitaky ireo zo fototra ireo ankehitriny, kanefa mbola tohizana hatrany ny asa. Tsara ho fantatra fa fitaovana sy fotodrafitrasa miisa 300 no voapetraka tao anatiny 2 volana eran'ny Madagasikara, miampy 5,000 sy R1 sy 2 hetsy noho izany ny malagasy misitraka rano madio. Ho an'ny eto Antananarivo manokana dia hanomboka tsy ho ela ny fanoloana tsikelikely ireo fantsona izay efa simba ka tsy hahafahan'ny rano tonga any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Mikasika ny fahalalahana maneho hevitra izay fitakiana iray lehibe no amafisin'ireo mpitolona dia azoko lazaina fa efa maro koa ny dingana vitantsika tao anatin'izay fepotona fohy ny asanay izay. Fa ny heveriko lehibe indrindra dia ny famoahana ireo gadra politika nampidiry namponja noho ny fanehoan-kevitra nataon'izy ireo. Hisy noho izany ny fanafoanana sazy feno sy manontolo ho an'ireo gadra politika mbola ampahany voalohany ihany ny voakasiky ny didim-panjakana izay efa nivoaka amin'izao faran'ny taona izao, fa mbola hisy ny andiany manaraka rehefa vita ny fandinihana ny dosieny tsirairay. Misy ihany koa ny didim-panjakana manome fanalefahan-tsazy ho an'ireo voafonja voakasiky izany. Anisan'ny takiany mpitolona teny Ankanja ihany koa ny fanolorana eo anatrehan'ny fitsarana ireo rehetra navanin-doza teto amin'ny firenena nandritra ny taona maro ary indrindra nandritra ny etsi-bahoaka farany teo. Iarahantsika mahalala fa nataonay vain-dohan-draharaha izany fitakiana izany. Mialohan'ny fananganana ny gouvernemanta za dia efa nandefa iraka tany amin'ny nosy rahavavy Maurice izahay mba tsy hisiany tsy maty manota intsony. Mbola mitohy ny ezaka amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fanaovana fanadihadiana eto an-toerana ireo rehetra ny OAPEF. Eo amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay ihany dia singaniko manokana ny ezaka vitantsika tamin'ny fanamarina toerana sy ny fitohizan'ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ireo firenena maro sy mpiara-mombonantoka rehetra. Efa miverina ny fitokisan'ny firenena rehetra
sy ny mpamatsy vola any Madagasikara amin'izao ankehitriny izao. Mitohy ihany koa ny fanendrena ny mpiara-miasa vaovao manerana ny nosy. Tsy fizarana gâteau na mofomamy tahaka ny lazainy sasany akory sanatriny natao, fa dingana tsy maintsy lalovana ny fanoloana ireo tompon'andraikitra sasatsasany. Tsy maintsy arenina ny adisoana rehetra satria iroso amin'ny tena fanavaozana no tanjona iombonantsika. Eto aho dia mitodika aminareo mpiasam-panjakana sy mpiasam-bahoaka na mpiasam-bahoaka no marimarina kokoa. Ireo ezaka rehetra ny tany saiko teo dia tsy nisy tanteraka raha tsy teo ianareo. Noho izany indrindra nandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fanolorana ny prime manokana mitetina R1 sy 3 hetsy ariary ho fakasitrahana ny asa vitanareo sy ho fanentanana anareo hiasa mafy sy hiasa tsara hatrany amin'ny fanompoana ny tanindrazana sy ny mpiarabelona. Mbola maro ireo adidy ho sahantsika, ka izany indrindra no antony andraisana mpiasam-panjakana vaovao miisa 3 sy R1 mahery amin'ny taona ho avy izao. Ho fanampin'izany dia ho jerena manokana ny sata mifehy anareo mpiasam-bahoaka, fa mila avohitra mazava kosa ao anatin'izay ny fahavononanareo hiala sy hiady amin'ny kolikoly, ny fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fandraisana ny vahoaka. Ampahatsiahivina eto fa anisan'ny fanamby napetrakay ho tanterahany gouvernemanta koa ny fanaovana ho lara-pahamehana ny sosialim-bahoaka, ny fiahina ny fahasalamam-bahoaka. Tafiditra ao anatin'izany ny fandraisana fepetra etitra ataon'ny fanjakana mba ho fiarovana ny vahoaka manoloana ny fisinatrangana nendra gidro na variole du singe na mpox ao mahajanga amin'izao fotoana izao. Ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Raha ny eny amin'ny anjery manontolo manokana dia efa mandeha ny fametrahana internet maimaim-poana eny amin'ny université mpanjakana manerana ny Madagasikara, ka ho afaka hisitraka izay adiny 3 ny mpianatra tsirairay, fa ny ambonin'izay no andoavan'ny mpianatra vola. Ny fitandrona ny fandripahalemana dia hisy ary ho atao ny tetikasa kavinomby elektronika mba hahafahana manatsara sy mampahomby ny ady amin'ny halatromby. Ny fametrahana paikady enti-mifehy ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro, ny fanamboaran-dalana an-tanan-dehibe sy any ambanivohitra amoana ny vokatr'ireo tantsaha, ny famerenana amin'ny laony ny tahirim-bola fikojakojana ny lalana, ny fampitoviana lenta ny olom-pirenena amin'ny sehatry ny fananantany, ny fanomezana lanja, ny fitsinjara-pahefana amin'ny alalany fampiakarana hatraminy 420 isanjato ny teti-bolan'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana, ny fampiakarana ireo tatao-ketra voatokana ho amin'ny komina sy ny faritra azo avy amin'ny fitrandrana ireo harena ankibon'ny tany, ny fanatsarana ny seham-pambolena mampidi-bola vahiny toy ny lavanila. Ito ihany koa ny tetikasa digitalisation, ka ny tanjona lehibe ho tratrarina amin'io dia ny fanaovana karapanondro biometrika sy lisy-pifidianana nomerika mba hahatratrarantsika ny fanaovana fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra sy ny sisa sy ny sisa. Maro amin'ireo asa ireo no efa natomboka sy andala-panatanterana amin'izao fotoana izao. Amaranako izao lahateny izao dia tsy hay ny tsy hitodika manokana amin'ireo tanora malagasy. Haiko loatra ny fitiavanareo ity tanindrazantsika ity izay nasehonareo tamin'ireny tolona ireny. Fantatray koa fa mana-talenta sy mana-pahaizana manokana ianareo amin'ny sehatra maro samihafa misy anareo. Manainga anareo aho andray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mivondrona ianareo anaty fikambanana, manomana tetikasa fampandrosoana ifotony amin'ny sehatra misy anareo avy, fa ho ezahan'ny fanjakana
ny hanohana arabola ireo tetikasa mendrika ao anatin'ny fangaraharana tanteraka. Ka dia mampaherantsika malagasy mpiray tanindrazana ny tenako. Mirary soa sy fanambinana ho an'ny isam-baravarana ka ho taona feno fitahina sy fanomezam-pahasoavana ho antsika tsirairay avy ny taona 2024 ry malagasy havako ho an'ny tanindrazana.
fa le miarabantsika rehetra ao anatin'izao ataontsika hoe taona vaovao izao. Raha taona vaovao moa no resana dia ny 2024 no atrehantsika. Ka eto anivon'ny TV Oasis isika dia faly ihany koa miraro soa antsika rehetra, ary ny fanambinana, ny fahasoavana, ny famindrapon'Andriamanitra dia irariana indrindra mba iainantsika, indrindra ao anatin'izao fiatrehantsika ny taona vaovao izao. Faly ihany koa ny eto anivon'izao TV Oasis izao mandray antsika rehetra, satria fotoana miavaka ity iarahantsika ity. Ho hitanao eo ny fizotrany fa arabaina isika ary amafisina trany ny firarian-tsoa, dia irariana ihany koa mba ho tafaraka eto an-trany isika iarapaly eo amin'ny fiatrehana ny zotran-jahatra rehetra zay iombonantsika eto. Vahiny maromaro miaraka amintsika amin'ity androany ity, amin'ity alina ity, dia fankasitrahana sahady ny fahatongavan'ny imprimerie adventiste Soamanandrariny. Misaotra anareo zahay tonga ny vahiny eto amin'ny fandaharana, ary iresadresaka zavatra maromaro isika. Voalohany indrindra amin'izany dia ampahafantatra isika hoe inona moa zany imprimerie adventiste. Misaotra ny Télé Oasis nanasanay, fa le miarabantsika rehetrarehetra ihany koa amin'ity alina ity, ary ararotina mandrakariva ny fiarabana amin'ny alalan'ny tranoprity adventiste ny nahatrarantsika izao taona vaovao 2024 izao. Miarabantsika ny fiadanan'ny tompony ho amin'ny isan'ny tokantrano tsiraray avy, ka ny taona 2024 dia 2024 dia ho taona miavaka anaovan'ny rehetra fanandramana amin'ny fitiavam-bavaka. Miarabantsika rehetrarehetra ny tranoprity adventiste dia atia Soamanandrariny no misy azy, apika 6 miala Valentananarivo zany. Orinasa anankiray izay ao anaty Sapaian izy io, manasantsika rehetra izay niorina tamin'ny taona 1397. Misy mpiasa maromaro miaraka mifandrimbona manatanteraka ny asa ao, ka dia manasanao mba hitsidika izany orinasa izany. Misaotra tompoko, arak'izay présentation kely zay dia fantatsika fa efa ela mihitsy zany imprimerie adventiste, ary azo raisina fa hoe manan-traikefa raha resana ny boky. Iresaka manokana momba ny boky tsika satria ao anatin'ny hoe trano printy moa zany, dia iresaka manokana mombamomba ny fanotana boky sy ny sisa. Dia tiana ho fantatra voalohany indrindra amin'izany ny hoe inona moa ny iraka ijoroan'ny imprimerie adventiste, ary ahoana ny anampian'ny boky avoakany imprimerie adventiste manova ny fiainan'ny malagasy, ny isam-batan'olona zany. Resaka malagasy moa tsika amin'izao. Zava-dehibe zany fanontaniana napetraka zany. Amin'ny maha hoe trano printy dia le pirinty. Ny hoe printy moa dia hoe ino moa teo pentina anankiray apetraka eo ambony taratasy anankiray, izay ny hoe printy. Ka ny trano printy zany dia manoratra izy, mabentraka pejy voasoratra zany, ka ny iraka ampanaovina ny trano printy adventiste dia manatanteraka ireo pejy voasoratra zany, ireo boky zany ho tanterahana, boky ara-panahy, boky fitaizana, boky ara-pahasalamana, fa ny tena imasoana zany satria orinasam-piangonana raha teo izy, dia manatanteraka ny iraka manampy amin'ny fitoriana ny filazantsara, satria ny trano printy adventiste mantsy tsara ihany mampafantatra antsika rehetrarehetra fa ny trano printy na ny pejy voasoratra no ny aingan'ny asa fitoriana indrindra hita amin'ity nosy ny razantsika eto Madagasikara ity, izay nisy ny fiangonana hitantsika amin'izao fotoana izao. Ka isaky ny mamadika pejy anankiray ianao zany amin'izay vokarinao anatin'ny trano printy adventiste io, dia misy afatra sahady isaky ny pejy tsirairay zany dia misy afatra ampitaina ao anatiny ao. Mety afatra ara-panahy izy io, izay ampitomboana ny finoan'ny tsirairay avy, hananan'izy ireo fanantenana,
ananana ny faharetana, mety boky fitaizana ihany kio na ao atokantrano eo amin'ny fiarahamonina na mpiazana ny pirenena rehetra. Eo ihany koa mety boky ihany kio izy io ara-pahasalamana zay hitandrovana ty tenantsika ty zay mba ho salama mandrakariva. Zany hoe raha fitinina zany de zao isaky ny mamadika boky anankiray ato amin'ny tranompority adventiste ianao de mahatsiaro velombelom-bolo satria zay nihiraka nampanovina azy. Tsara de tsara mpantanina tsara mametraka kely an'izay hoe tsy voatery boky ara-panahy ihany no vokarin'ny tranompority adventiste na de hoe ao anatin'ny hoe zay nilazainao teo zay ara hoe orinasam-piangonana izy fa ao feno misy fanabeazana ny momba ny fahasalamana sy ny sisa sy ny sisa. Tsara tokoa ny mametraka an'izay. Somary hitodika kely ato amin'ny ray aman-dreny Jaco indray rehefa miresaka an'izay fomba zay print zay ary isika de ahoana no iantohan'ny imprimerie ny kalitaon'ny asa sy ny famatorana ara-etika satria tsika niresaka teo momba ny hoe communauté anankiray zany ara-etika eo amin'ny famokarana zay ataonareo. Sotra tompoko, amma orinasa tokana ny imprimerie adventiste eto amin'ny ranomasimbe indiana, orinasa mpiangonana izy io, manompo ny fiangonana izy io, manomeny tsara indrindra ho an'ny fiangonana. Ka raha miresaka kalitao ianao de tsy ny kalitaon'ny boky sy ny vokatra avoaka fotsiny resahana eto, fa kalitaon'ny tolotra rehetrarehetra zany na ny fehim-potoana io na ny fikarakarana ny client io membre zany. Reo zany de anehoana kalitao daholy mba atonga ny tsirairay azy avy ho afa-po amin'ny vokatra zay avoakan'ny imprimerie adventiste. Resaka hoe fehim-potoana isika zany dia mampalahelo raha zany ny ratsy, fa de manana tanjona ny imprimerie adventiste ny anome zay fahafapo rehetrarehetra zay mba ho zavatra tena tsara zany no tonga eny ampelantanan'ny tsirairay avy mba ho finaritra mamaky an'iny boky iny tonga ara-potoana le izy tsara le zavatra vakinay tsara ny afatra avoakany ao anatiny. Eny ary miresaka boky moa isika zany hoe miresaka taratasy zay le print nresantsika teo pejy zany amin'izao fotoana zao anefa isika de iaraha malala loatra fa efa ao anatin'ny vanim-potoana ara-nomerika. Ny zavatra rehetra de efa ezahana vadika ho nomerika avokoa de ahoana ary no mbola mahazava-dehibe ny boky taratasy zany ilay taratasy avadika ilay pejy avadika eo amin'ny fanabeazana sy ny fiainana ara-panahy. Tena iarahana malala tokoa fa mitombo ny resaka teknôlôjia resaka numerika zany. Tanteraka le teny mpaminany Daniel hoe any amparany any hitombo ny fahalalana ary tanteraka izy amin'izao fotoana zao tena betsaka tokoa ary isan-karazany ary tena miroborobo be izy io. Eo natreny toe zavatra reny anefa dia tsara ihany ilazana amintsika rehetra fa mbola manana ny lanjany, manana ny heviny be lehibe ny pejy voasoratra na ny boky. Satria ny boky mantsy isaky ny mamadika pejy iray ianao de misy contact direct aminao. Zany hoe misy teraka fihetsem-po mivantana aminao. Ny famakiana boky dia tsara ihany milaza amintsika fa sady fialam-boly izy io no azo atao hoe fialan-tsasatra fampitomboana fahalalana. Zava-dehibe zany ny boky ary zay ny tarihana saitsika tsy hoe akory manamaivana ny teknôlôjia ilaina reny, ilaina ny maharaka an'ireny isika fa tena zava-dehibe zany amin'izao fotoana izao fa ny boky mantsy afaka miditra ny mitoerana maro samihafa. Ilaza fotsiny isika ohatra ny apôstôly Paoly eo amin'ny bokin'ny Timoty faharoa tany am-pigadrana tany amin'ny fonja ny apôstôly Paoly. De rehefa nanafatra ny Timoty zanany izy zanany ara-panahy de hoy izy mba hanatero akanjo satria efa antitra moa ny apôstôly Paoly tamin'izay fotoana izay, mba hanatero akanjo izy satria mangatsiaka ny andro ary hoy izy hoe aza adino ilay boky hoditra, tsy ny boky hoditra io fa ny baiboly satria ny baiboly irery ihany no afaka miditra tany amin'ny toerana io fa raha toka ny numerika no entinao any dia tsy tafiditra tany. Ary marina moa fa ny numerika dia afaka mitahiry boky be dia be ao anatiny fa tsara ihany ilazana amintsika fa ny boky voasoratra ny pejy voasoratra dia azo tehirizina amin'ny fotoana ila. Ny numerika dia tsy maintsy mila
herinaratra ianao ka raha vao very iny de very ianao de ho taka zany koa rehefa mamaky amin'ny numerika ianao dia tanako ty zao misy raha mamaky ianao de misy notification milatsaka tampoka io na misy appel milatsaka tampoka io de very ny fifantohanao fa ny boky kosa dia eo mandrakariva ny fifantohana ary mitombo ny fihetseponao anatin'izany boky zany ka de ny tranopority adventiste de miezaka mandrakariva ny mahatonga ny tsirairay avy manomboka any amin'ny mbola hatrany ekipo aza ny olona anankiray ny zazakely zany ka hatrany amin'ny fahalehibiazany de ho tarihana mandrakariva mba ifandray amin'ny boky isanandro. Eny ary tena ilaina de ilaina tokoa ary fanandramana fanananana ihany koa moa zay hoe mamaky mamadika taratasy sy mampiasa nomerika izay misaotra indrindra amin'ny valim-panontaniana fa miresaka momba an'izay ihany isika miresaka momba ny boky fa araka ny resahanareo tamin'ny présentation teo de hoe aty Mahazo aty Soamanandrarina anaty Alatiny misy ny tranopority adventiste zany hoe eto Antananarivo ihany no misy azy zany ia de zay indrindra nefa ny olona manjifa ny bokinareo de manerana raha tsy teny fotsiny hoe manerana ny Madagasikara de manjifa ny boky izay vokarin'ny tranopority adventiste tranopority adventiste de inona zany ny fepetra raisinareo mba azahoan'ny olona na de tena hoe any amin'ny faritra lavitra mety hoe tsy tonga ny fiara mihitsy aza maro ny karazana obstacle zay atao para-patongany nefany tsy miova ny vidin'ny boky na hoe afaka anjifa ilay boky amin'ny vidiny mora zany le olona amin'izay fotoana izay. Voalohany indrindra ezaka tratrarina ny matianina eo amin'ny zavatra atao satria tianay mampafantatra antsika zany fa ny imprimerie adventiste amin'ny alalan'io boky na lesona izay avoakantsika io dia hatrany amin'ny farany ambony ka hatrany amin'ny farany ambany tsy misy mitaraina hoe tsy nahazo tsy mahafantatra ny lesona sekoly savata na ny boky midika zany zay fa tafapaka manerana ny Madagasikara ray manontolo ny vokatra vokarin'ny imprimerie adventiste tany aloha tany ilaza zavatra kely zany tany amin'ny faritra moa tamin'izay fotoana izay de nisy faritra anankiray zany hoe Belalona Ambatoria tamin'izany lesona enim-bolana tany aloha no tonga amin'zareo amin'izao de mampalahelo be fa iny no ianaran-dry zareo de noho izay zavatra izay no nahatonga ny ezaka hoe ahoana ny ahatongavan'izay zavatra izay hoe miara miainga manao ny lesona sy mamaky boky ny mambra tsirairay avy amin'izao fotoana izao efa tratra izay zany fa na izany ary miezaka manatsara arak'le kalitaon'ny resahana teo misy 100 ny mpiara-miasa amin'ny imprimerie adventiste amin'izao fotoana izao fa tsy hoe ny imprimerie adventiste no nandeha nakary tsy vitantsika zany fa misy mpiara-miasa amin'ny 100 any amin'ny faritra tsirairay avy miezaka manapita mitsinjaran'ireo manome ny mambra tsirairay avy de tratra ny tanjona. Tsara indrindra miresaka an'izay fivoaran'izay tsika de tena hoe nisy ny zavatra nosedraina zany fa noho ny herim-po sy ny fiezahana anatratra foana ny tsaratsara kokoa indrindrindra de tratra ny tanjona izay hoe miara-mianatra lesona raha tsy ny lesona fotsiny no resantsika miara-mianatra ny lesona daholo ny tsirairay avy ka eto am-pamaranana ary inona ary no vina ny tranopority adventiste Soamanandrarina amin'ity taona 2024 ity rehefa tonga ny farany taona ohatr'izao de somary mametraka kely an'izay vina zay foana tsika ny résolution ny vina inona ny vina ny tranopority adventiste Soamanandrarina amin'ny taona vaovao eo amin'ny fampandrosoana ny malagasy zany hoe resahako mihitsy zany ny maha olona tsirairay avy resahanao teo hoe hatrany akibon-dreny de efa misitraka an'izay boky zay de inona ary no vina entinareo ampandrosoana ny malagasy amin'ity taona vaovao ity. Araka ny resantsika tany am-piandohana ny iraka nampanaovana ny tranopority adventiste de ny anaparitaka ny pejy voasoratra
ho an'ny sambatan'olona tsirairay avy araka ny taonany avy ary ezana hazonina zany zay tazonina zay tsy miova zay iraka zay mandra-pahatonga ny farany inona moa le farany a ny trano prity adventiste dia manentana ny olona koa iomana ho amin'ny fiverenany Jesosy tsy ho ela intsony ary ny vina zany a dia ny mbola hoe amafisy ny trano prity adventiste fa isaky ny pejy voasoratra anankiray isaky ny mamadika pejy anankiray amin'izay boky mivoakato ianao dia misy afatra ampitainanao ilaza ohatra anankiray amin'ity boky itam-pilatanako ity zay lesony sekoly sabata izy ty ozy izy hoe isika rehetra teo amin'ny fiainantsika dia samy fanahita olona zay nanintona antsika sy niritsika alay tahaka ho an'ny ankizy manokana dia tena zava-dehibe ny anana ny ohatra tsara ho tafony ka ny tsara indrindra dia ny rainy sy ny reniny ato misy an'izany afatra izany goavana be zany a sady ara-panazy zany no aranofo nefa mivelatra eo amin'ny fiarahamonina ny trano prity adventiste dia miezaka mandrakariva anakaiky ny olona tsirairay avy ny trano prity adventiste dia miezaka mandrakariva hanamora araka le voalaza namana teo ny azahoany zany eny vokatra zany eo am-pielatanany ary ny trano prity adventiste dia miezaka manatsara mandrakariva maha orinasa-piangonana azy dia tsy maintsy miainga amin'ny fandaminany fiangonana ihany nefa izy na izana tsy zany azy ka izahana zany ireo vokatra rehetrarehetra efa am-pielatanany fiangonana dia ezany mba andeha araka ny tokony izy tsara milaza amintsika rehetrarehetra fa betsaka ary zay ny lazainy hoe inona entina mba hampandrosoana ty Madagasikara ny malagasy ray manontolo manasanao rehetra manasanao zay miaino fa misokatra ho an'ny rehetrarehetra tsy akanavaka ny trano prity adventiste ary tiana milaza ity fa maro re olona zay azo lazaina hoe tsy ao amin'ny fiangonana tonga mandray manjifa ny vokatra zany trano prity zany ary samy maneho fisaorana samy mijoro vavolombelona fa nitondra soa teo amin'ny fiainany tsirairay avy izany ka moa zay hoe raha nahazo soa ny hafa inona moa ny nahoana ianao tsy mahita sitraka ny amin'izany fa misy ao an'ny ankizy misy ao an'ny tanora misy fanabeazana tokantrano misy fanabeazana ho an'ny tanora vao iroso amin'ny tokantrano misy torohevitra ho an'ny efa anaty fanambadiana misy torohevitra ho an'ny mpitondra misy torohevitra ho an'ny mpiasa betsaka ireo boky izay vokarin'ny trano prity adventiste izay azo lazaina manao hoe soa ho antsika ny manana zany trano prity zany mba hahafahantsika maka ny vokatra ho aminy mba hahasoa ny taranaka ary efa soa ny taranaka dia Madagasikara manontolo miara-mandroso misaotra anareo nafinaritra ny tafatafa dia rehefa fitinina moa zany dia tena hoe ho an'ny tsirairay ho an'ny olona sy ho an'ny sambatan'olona tsy akanavaka isatsokajiny avy ny boky izay avoakany trano prity adventiste soamanandrariny mankasitraka any mpiara-miasa Rabarison Jaco Davidson Andrianatenaina misaotra anareo niaraka taminay teto tamin'ity alina ity sy tamin'izay resaka rehetra izay na izany naty izany ara dia tsy miala ao anatin'ny fety ihany isika satria fety izao iarahantsika izao soary azontsika raisina hoe milanonana ny olona amin'izao fotoana izao naiza naiza eto amin'ity vonin-tany ity satria dia miatrika ny taona vaovao isika dia nidina ifotony ny mpanao gazety namana nijery ny fikarakaran'ny malagasy ireo namana ny fety andraisana ny taona vaovao andenga jerentsika zany ny fanomanana ny fety moa zany dia eny ozy moa zany le zanakay lehibe any velany hoe ndana mba mivoaka kely nareo ozy izy dia nandefa vola kely zany hoe ndana mana dia tsy hainay hoe ahoana dia moa ny androany ariva zany ao an-trano ihany Sisy dia manalazo fa tsy dia manalazo be miaramaraka amin'ny namana miaramaraka fianakaviana la famille ao atokantrano ao zay famanina fety tsisy famanina rehefa tabajanona ty an-tanana rehefa tsy afaka anody tahaka izao moa zany dia ny ataonay mandeha mivavaka any am-piangonana dia miara mivavaka amin'ny olona any dia manao miresadresaka dia mifetifety kely ao an-trano fahitako manokana mba hampitombo ny fifankatiavana dia miaraka manao zavatra anankiray zany ny tokantrano isa-tokantrano zany mba miara manao zavatra ohatra hoe miara mijery tele na miara mihirahira dia miara mifalifaly eo
dia mitombo fifankatiavana. Lasa ny taona 2024 mitsidika ny taona vaovao 2024 miaraba antsika rehetra nahatratra ity taona vaovao ity ary manonona ny firarintsoa ho antsika rehetra ho amin'izany taona vaovao izany. Ny fiadanantompany ho amintsika rehetra amin'ity taona vaovao 2024 ity. Ten'Andriamanitra izay omenantsika sady firarintsoa ihany koa. Dia voalaza amin'ny apokalipsy 1:25 dia izao ny voalaza hoe ary olona mipetraka ambony seza fiandrianana dia tsy iza fa Jesosy izany. Dia izao ny teny Jesosy amin'ity taona vaovao ity amintsika tsirairay avy dia hoy izy hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ry havana malala, izany tokoa no tena mba faniritsika amin'izao taona vaovao izao satria vaovao ny taona dia avaozina avokoa ny zavatra rehetra na ny ao tokantranao sy sisa fa ny tena fanirian'i Jesosy dia ho avaoziny Jesosy ny fiainanao manontolo amin'ity taona vaovao ity ka ho vonina ny ho amin'ny fiheverenan'i Jesosy isika tsirairay avy. Ary raha vaovao ny taona dia ihany koa izany hoe dingana vaovao, fiainam-baovao, fomba fijery vaovao, ainga vaovao. Dia ny ten'Andriamanitra dia milaza ankoa amin'ny Romana 7:1-9 manao hoe ny famondrenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro voanonontsika. Izany tokoa ry havana malala fa tena efa akaiky ny famondrenantsika ary fomba fitentsika hoe efa akaiky ny fiavian Jesosy dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe ora tokony hifoasantsika izao. Izany ankoa no faniriana mba omenantsika amin'izao taona vaovao izao mba ho tao-pifoazana ary ho taona fanavaozana ho an'ny tsirairay avy ity taona 2024 ity. Efatra sosona no omenantsika amin'izao taona vaovao izao. Efatra sosona. Ny afatra voalohany dia amin'ny Jaona 5:12 teny Jesosy Kristy ao amin'ny Baiboly dika teny ombonana dia izao no voalaza manao hoe izao ny voaloboka ianareo ny sampana izay miray amiko hatrany toy ny iraisako aminy dia mamokatra be. Ry havana malala, ny afatra voalohany omenanao dia ny hoe mba ho taona hitombonao amin'ny firaisana amin'i Jesosy Kristy ity taona 2024 ity. Hitombo amin'izany fifandraisana amin'i Jesosy zany ny tsirairay avy. Ny afatra faharoa dia ao amin'ny Romana 5:4-12 dia izao voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Afatra roa no raisika amin'ny toko 9 voalohany dia azadiny fa zanak'Andriamanitra ianao. Ka mba amin'ity taona vaovao ity dia iseho mandrakariva ny mahazanak'Andriamanitra ianao ary mba hitoetra iorina tsara ny identité anao dia ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ny afatra faharoa raisitsika amin'ny toko 9 dia le hoe izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Mba ho taona handraisanao ny fanahy masina ity taona 2024 ity ary mba ho taona hiasan'ny fanahy masina amin'ny alalantsika tsirairay avy. Hitarika antsika ny fanahy masina. Ny efatra faran'izay omenantsika dia amin'ny Jaona 4:4-7 dika teny ombonana eto Madagasikara dia izao ny voalaza manao hoe izao kosa no navaliny Jesosy azy. Ny sakafoko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny manatanteraka ny asa nampanaoviny ahy. Ry havana malala, ao anatin'ny lanonantsika asaramanitra dia miara-mifaly, miara-misakafo kanefa amin'ity taona vaovao 2024 ity dia manana sakafo izay tiany Jesosy hivelomana isika ary izany sakafo izany no tiany Jesosy hiainantsika mihitsy amin'ity taona 2024 ity dia ny hoe ny sakafo izay
jesosy no nihinana sy ny velona tam'izany tamin'nisy ty ambony tany dia ny manao ny sitrapony ray sy ny mahavita manatanteraka ny asa namponavona mba ho tona hanatanterahanao ny sitrapon'Andriamanitra sy amitanao ny iraka zay napetraka Jesosy any ity taona 2024 ity. Ny fiadanan'ny tompo ane ho amintsika rehetra. Amen. Of
twinkle in his brightness, transported I rise to meet him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows and dry thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand, and covers me there with His Mbola ato anatin'ny fandarana manokana hatrany sika miaraka amin'ny télévision Oasis, mankasitraka anao izay miaraka aminay ary tsy misaraka ihany koa mamakivaky ity alina ny taona 2024 ity. Azonao rahana amin'ny alalan'ny page Facebook ihany koa fampahafantarana antsika rehetra zany ho anao izay manaraka ny télévision dia azo rahana amin'ny page Facebook ihany koa radio Oasis direct 106.4 FM zay no anaranao azy fa mitoy ny fiarahantsika aloha dia mandray vahiny manokana tsika ankoatran'ny imprimerie izay miaraka tamintsika teo dia tonga eto indray ny départementan'ny Tanora izay miandraikitra manokana ny amin'izany hoe tanora eo anivon'ny fiangonana na ilay antsoina hoe jeunesse adventiste JA no ahafantarany be sy ny maro azy. Tonga eto ny tompon'andraikitra Rakoto Malala Mijo Tsiry, faly miarabanao izahay. Faly miarabanao Ralahy Ertina, faly miaraba antsika rehetra ihany koa tratra ny taona vaovao 2024. Engene ity taona vaovao ity ho taona feno fanantenana, fitahiny ary fitarihan'ny tompo eo amin'ny fiainantsika manontolo izany. Aoka isika atoky azy tanteraka amin'ny dingana rehetra satria izy rery ny vatolampy tsy miova. Ao amin'ny Salamo 20:1 misy teny manao hoe tsara kokoa ny matoky an'i Jehova noho ny matoky ny olona. Tsara kokoa ny matoky an'i Jehova noho ny matoky ny mpanapaka. Ingane zany ny fitokintsika an'i Jehova no fototra iorenantsika amin'izao taona 2024 izao. Tsara loatra izany teny izay ampitondraina izany amakivakiana ny taona 2024 fa andeha hiverenantsika ary ilay lohahevitra dia tsy inona izany fa ny tanora. Andao aloha ampahafantarina hoe inona marina izany tanora adventiste izany. Ya, ny tanora adventiste dia tanora raha amin'ny sokajy taona dia manomboka amin'ny 4 taona ka hatramin'ny 30 taona. Zay zany no ara-dalàna eo anivon'ny maneran-tany izany. Ireo sokajy ny tanora ireo dia manana ny fanambarana iraka izay mampijoro azy. Raha ny fototra dia ny hoe hitaona ny tanora hanana fifandraisana mahavonjy tena izy amin'ny Jesosy Kristy sy anampy ny tanora hamita ny iraka, handray ampony antso hanao mpianatra sy hamita ny iraka. Zany hoe ny fitoriana ny filazantsara izany. Zay zany ny antom-pisian'ny tanora adventiste ilay voalaza teo hoe 4 taona ka hatrany amin'ny 30 taona izany. Rehefa maheno an'izany hoe tanora izany dia misy fitenenana hoe tanora no hoavin'ny firenena.
inoko fa manana tanjona manokana ihany koa akoatran'izay hoe fitoriana ny filazantsara dia ho lasa tanora ho modely. Ahoana ny mety ahatonga ny tanora iray raha miditra ao anatin'ny fikambanana mba handray andraikitra tanteraka eo anivon'ny fiarahamonina? Ia, fanontaniana tena manandanja ny fanontaniana, ary eto ny tiako anehoana hoe ny asa fanompon'ny tanora advantista dia manova toe-tsaina alohan'ny hanovana rafitra. Izany hoe ao anatin'ny fikambanana tanora dia tsy fampitana fahalalana fotsiny fa fanomezana fomba fiaina. Fomba fiaina izany hoe fivelomana ireo fahalalana izay ampitaina ao anatin'izany fikambanana izany. Tsy tanora miandro baiko fotsiny izany no volavolaina sy beazonao, fa tanora voalohany mahita olana izy, hita ny fahantrana, hita ny tsy fahadiovana, hita n'ireo herisetra, tsy fanabeazana, tsy fanajana sotoavana. Zay zany zavatra hitan'izay. Fa zao eo am-pahitanany izany rehetra izany dia mahatsapa andraikitra izy. Tsy miteny hoe tsy ahy io fa andraikitra io. Zany no tanora mivoaka ao anatin'ilay fanabeazana izay omena sy atolotra eo anivon'ny tanora advantista izany. Mihetsika avy hatrany izany na amin'ny fitaovana sy herikely aza, fa tsy miandro hoe zavatra maty-paika be. Ny baiboly dia miteny an'izao ao amin'ny toriteny 7:10. Hozy izy hoe izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao rehetra. Dia azona ho amin'izany zany ny tanora. Ity andininy ity mantsy dia manasongadina fa tsy tokony hiandro baiko zany ny mpanompon'Andriamanitra, fa mihetsika arak'izay hitany fa tsara atao ankehitriny. Inona ny tsara atao? Manoloana an'ireo olana rehetra izay hita teo: fahantrana, tsy fahadiovana, herisetra, tsy fanabeazana, tsy fanajana sotoavana, fa tonga dia mandray andraikitra avy hatrany izy. Hozy izy ny voalazan'i Jakoba 4:7 hoe koa izay mahalala ny tsara tokony atao nefa tsy manao dia hota ho azy izany. Ny tsy fandraisana andraikitra rehefa fantatra ny olana izany dia fandavana andraikitra ara-panahy mihitsy ilay izy. Zay zany no tsara asongadina ao anatin'izay fihekevitra izay nambara teo. Nehemia rehefa nahita toe-javatra ohatr' izany ao amin'ny Nehemia 2:7-7 dia hozy izy hoe andeha ahorintsika indray ny manda ny Jerosalema, dia hoy izy ireo andeha isika hitsangana ka hanorina. Nehemia zany tsy niandry ny olo-kafa izy, fa rehefa nahita olana izy rava ny manda ny Jerosalema dia avy hatrany izy nandray andraikitra, dia nampietsika ny vahoaka izy dia mitondra fanovana aingana izany. Tafahorina ny manda ny Jerosalema vokatra izany hetsika izany. Tena tsara be izany tanjona sy fitsipika ao anatin'izany fikambanana izany, ary raha fitirina izany dia tena hoe raha mandray andraikitra sy miditra mandray an-tsitrapoana izany antso izany ny tanora rehetra dia isy fiovana lehibe eo anivon'ny fiarahamonina. Fa izy ity moa izany resaka hoe fanoloran-tena, ahoana indray no ahafahana sy ahatonga an'izay hoe fanoloran-tena ny tanora tsirairay avy miditra ao anatin'ny fikambanana izay mba aharitra? Ia, eto dia no tsara anamariana ny amin'ny hoe ao anatin'ny fikambanana tanora, raha resahantsika fotsiny eo anivon'ny fiangonana advantista izany dia misy an'ireo mari-pandrosoana ary misy mari-pankasitrahana. Ka zao ny fanoloran-tena zany dia mihoatra noho ny mari-pankasitrahana izay azo. Ahoana ary ny ampiorenana fanoloran-tena maharitra? Ao anatin'ity asa fanompoana ataon'ny tanora ity dia mampianatra fa ny fanoloran-tena dia antso ilay izy, antso, fa tsy sehatra fisehosehoana. Zay mihitsy zany izy io. Ny fanompoana dia fomba fiaina, izany hoe raha tenenina amin'ny teny vahiny ilay izy dia hoe mode de vie. Zay no fanompoana, efa fiainana mihitsy zany ilay izy, fa tsy hoe hetsika tsy indraindray mandeha fotsiny zany. Ka ao anatin'ny fikambanana zany dia mametraka an'izay mihitsy hoe fomba fiaina mihitsy ny mandray andraikitra. Ao amin'ny Romanina 12:1 dia hozy izy hoe manolora ny tenanareo ho fanaritra velona masina sitrak'Andriamanitra, izany no fanompoana ara-panahy mety ataonareo. Ny fanoloran-tena zany dia tsy asa an-tsitrapo fotsiny fa fanatitra velona mihitsy ilay izy.
zany hoe misy fanolora-tena feno ao anatiny. Ao matitoko 20 ka hatramin'ny 7 dia ozy izy hoe izay te ho lehibe aminareo dia aoka ho mpanomponareo. Ny fanolora-tena kristianina tena izy zany a dia manohitra ny kolotsain'ny fisehosehoana sy ny fitadiavana tombontsoa ho an'ny tena manokana zany. Beazina amin'izany ny tanorantsika amin'izany. Zany soatoavina zany efa rava. Karaha ny teny Jeremia hoe mila ahorina ny mandany Jerosalema. Zany zavatra zany efa rava ihany koa ary mila ahorina sy averina amin'ny laoniny hoe tsy ho amin'ny fisehosehoana na amin'ny fitadiavana tombontsoa ny amin'ny fandraisana andraikitra fa tena hoe ho amin'ny fanatitra le izy. Fahafozana raha vao miteny hoe fanatitra tsika zavatra nafoy avy any aminao izy fa nafoinao ho an'ny mpiarabelona aminao. Tsy mitady valiny zany, tsy kivy fa miaritra ary maharitra ny amin'ny toe-javatra rehetra. Raha ho amin'ny fampiarana ho an'ny tanora adventista dia zao fanompoana tsy miandry tambiny. Zany ny takiana ao anatin'izany fanompoana. Zany natao hoe fanompoana madio, tsy mila tambiny izany. Fanolora-tena maharitra, pirofo ny fitiavan'Andriamanitra atsika izay. Fanolora-tena feno ary mitohy ihany koa fa tsy mifarana amin'ny fotoana iray. Ankoatran'izay hoe resaka fanolora-tena izay dia miditra amin'ny taona 2024 moa isika chef. Dia ahoana indray ny viana ao anatin'izany taona 2024 zany, inona ireo vokatra andrasana amin'ireo mpikambana tsirairay avy, vokatra izay azo saim-pahitana eny anivon'ny fiarahamonina eny? Eya, ny zavatra hoe inona ny andrasana iova zany. Raha ohatra ka manana herintaona ny tanora anankiray izay tena mandray andraikitra, inona zany ny zavatra andrasana iova aminy? Dia zao tokony izy fiarahamonina madio sy mirindra kokoa. Zany no antenaina noho ny fandraisana anjara ataon'ny tanora. Tanora tsy matahotra ny fahamarinana, zany hoe manohatra ny kolikoly, ny herisetra, ny zava-mahadomelina, ary eo ihany koa ny hoe fitombon'ny fifanampiana. Zany hoe ao anatin'io zany fanohanana ny marefo, ny marary, ny sahirana hita ao anatin'izay avokoa. Fiverenana amin'ny soatoavina, zany hoe ilay fahamarinana, ny fahalalam-pomba, asa mafy, zany tokony ho hita ao anatin'ny herintaona. Fiangonana mivelatra any ivelany, satria ny tanora lasa roa ivelona zany ho an'ny fiarahamonina. Raha ny fototra ara-baiboly, raha ohatra hoe miresaka an'izay fiovana ilaina, hita zany hoe fivelomana ireo fiovana ireo. Dia zao ny voalaza, azaka manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ny fanavaozana tena izy zany dia manomboka ao anaty le izy. Ao anaty amin'ny toetra sy ny fisainana izany. Matio 5:17 ka hatramin'ny 19 dia izy hoe ianareo ny sirany tany, ianareo ny fahazavany zao tontolo izao. Tanora kristianina manova ny tontolo ary io zavatra io dia atao mahatratra ny rehetra ary azo tarafiny manodidina izany. Zany hoe tsy voafetra fotsiny amin'ny tontolo ara-panahy dia makitika ary mahavoakasika avokoa ny tena manontolo na ny fiarahamonina na ny ara-panahy, ny zavatra rehetrarehetra mihitsiny dia ampandroso ao anatin'izany fikambanana tanora izany. Mety maro amintsika ampijery no mbola tsy ao anatin'ny fikambanana. Inona ny antso azo atao pasteur amin'izao famaranana ny fiarahantsika eto izao? Ya, ny fikambanana tanora adventista dia misokatra ho an'ny tanora rehetra izay maniry handray fanabeazana ara-tsaina, ara-panahy, ara-piarahamonina, ary ireo rehetra ireo dia mba hampivelatra tanora feno amin'ny lafiny rehetra zany. Ka mahatonga ny hoe raha vao ny tanora no ara-panahy dia tokony tanora madio zany, tanora mirindry zany, tanora tsy matahotra fa olona mijoro amin'ny fahamarinana ary mikatsaka ny mahasoa ny olona rehetra manodidina azy. Ka manao antso manokana izay maniry hiditra amin'izany fa misokatra ny varavaran'ny fikambanana tanora adventista ary vonona andray. Aoka re zany ity taona 2024 ity ho taona ny fanolora-tena marina ho an'ny tanora malagasy rehetra. Eny manerana n'izao tontolo izao mihitsy aza izay antso atao izay, fa mila mijoro ny tanora ankehitriny
mba hitondra fanovana tena izy ary tsy mitady tombotsoa tsy ho amin'ny fisehosehoana fa hikatsaka ny mahasoa ny olona izany. Mankasitraka indrindra Rakoto Malala Mijotsiry izay niaraka tamintsika tao anatin'izay tanora adventista misehatra eo amin'ny fampandrosoana ny ara-panahy ary indrindra ihany koa mipaka hita maso eny anivon'ny fiarahamonina eny. Andesika anaraka reto sary manaraka ireto samy manana antrehany an'izay taona 2024 izay fa ndao mba arahana ireto izay hitanay teny an-dalana ireto. Raha amin'ny fiainako manokana aloha izy tena fahasahiranany satria tena zany miasa tena amizao nefa le asa tsy de tena hoe mandeha fa raha misy hinanan-kanina de fa zay no izy aloha isaoran'Andriamanitra raha mba misy kely io azonao de mba mampiripirina kely koa satria matoa anao manambady amandranaka tsy maintsy mitsinjo vody anjomerika zany zay ny fandeha. De afapo anao sa tsy afapo tam'le 2024? Tsy misy olo afapo amin'ny fiainana zany aloha satria raha mahita arizato anao androana mety 200 no tadiavinao ka tsisy olo zany ny afapo amin'ny fiainany fa tsy maintsy mila miakatra foana fa le afapo aloha tsisy. Tsy fantako hoe nisy ve olo afapo amin'ny fiainany hoe afapo amin'ny fiainana anao fa tsy afapo amin'ny fiainana satria maha-olombelona tsy maintsy mitady vao mihinana ka tsisy olo afapo zany satria na mema no olo mpanan-karena de miteny foana izy sahirana fa tsy hoe efa miadana zahay de manao tany kibo de matoritory ao an-trano ao de hanantona anao ve ny vola fa tsy maintsy hoe mitady tsy maintsy misy fahasahiranana kely zany de dikan'izay zany tsy afapo. Raha amiko manokana zany raha mbola olombelona ihany anao tsy ho afapo amin'ny fiainana. Toy ireny ny fahitan'ny olona izay nanontaniana ny taona 2024 kanefany ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia fandohan'ny taona izao fotoana ihany koa entina anavaozana izay rehetrarehetra mety hoe tsy nety sy ny maro hafa ihany koa ka noho izany indrindra dia manoloana antsika eto indray ny talen'ny fitoerana fampiofanana arak'asa CFPS na ny hoe Centre de Formation Professionnelle Soamanandrarina izay tarihan'ny chef Armino miarabanao tompoko ary faly mandray anao eto amin'ny plateau. Miarabanao namana laingo ary faly miarabantsika rehetra ihany koa tratra izao taona 2024 izao. Afaka ampidirinao kely ve hoe inona no tena ao anatin'izany hoe Centre de Formation Professionnelle Soamanandrarina izany ary inona ihany koa ny activité ataonareo anatin'izany? Ny Centre de Formation Professionnelle Soamanandrarina moa dia institution anankiray atao anatin'ny Fédération Madagascar Centre. Araka maha Centre de Formation izay dia mampanao formation cuisine sy pâtisserie ny Centre de Formation Professionnelle Soamanandrarina. Tsy mampanao formation fotsiny izy namana laingo fa manao service traiteur ihany koa izay ahafahan'ireo mpianatra ireo manao ny stage ihany koa. Dia araka izay rehetrarehetra izay dia mbola mamaly tsara ny filana arak'asa moa izany indrindra ve ny fomba ny fianarana ao anatin'izay hoe fianarana ara-tsakafo izay? Raha tenenina dia hoe tena mamaly tokoa satria ny zava-misy dia izao io ary angamba ny tena mandeha indrindra raha miarak'asa satria ny olona tsy maintsy mihinan-kanina. Raha hiresaka fotsiny tsika izao hoe ao anatin'izao fety faran'ny taona izao ny ankamaroan'ireo mpiofana rehetra ireo izay nivoaka tao dia efa miasa ara-dalàna daholo na ho an'ny tenany na ny anaty orinasa. Izany hoe tena ilaina zany ny fianarana arak'asa amin'ny pâtisserie cuisine io. Dia ahoana indray ary ny ahafahana miteny hoe matianina tsara ny fampianarana ary azo lazaina ihany koa hoe manaraka ny fenitra takiana ao anatin'izay hoe fianarana momba ny sakafo sy ny tontolon'izay.
ny centre de formation professionnelle Soamanandrariny dia ara-dalàna, ara-panjakana, agréé par l'État ozy dia fitenenantsika azy. Manao examen ministériel, zany hoe ara-dalàna, ara-panjakana zany ny centre de formation. Ny ministera ny tonga mampanao ny examen rehefa feno ireo module. Misy module 20 ampianarin'ny centre de formation professionnelle Soamanandrariny ahafahana mahatafita izay centre de formation professionnelle izay. Atongan'ilay izy ho lasa afaka hanao examen ministériel, afaka mahatratra ireo tanjona tadiavin'ny ministère. Rehefa vita ireo module 20 ireo dia misy ny ataonay hoe stage révision préparation examen. Ao anatin'ireo nefany tsy vitany hoe mianatra fotsiny ny mpianatra fa ny fianarana tsirairay avy, ny module tsirairay avy dia pratika daholo, sady théorie no pratika. Dia sady mahazo ry zareo an'izay pratika izay no mbola mitondra mody ihany koa satria ny zavatra atao pratika ireo ho hitan'ny zareo mody. Vita daolidolo ireo dia ny zoma indray dia afaka manao pratika manokana ny mpianatra ao an-dakozian'ny centre de formation professionnelle Soamanandrariny izay hifanarahan'izy mpianatra fotsiny io hoe andaontsika namerina an'izao mba ahafahantsika manao ny examen. Akoatra ny pratika ataony any an-tranony dia afaka manao pratika miaraka ry zareo ao am-pianarana. Tapitra indray izay rehetrarehetra izay mialohan'ny examen dia misy ny atao hoe révision stage préparation examen. Satria moa efa niteniko teny aloha teny hoe izahay sady manao service traiteur dia manao stage ihany koa zareo miaraka aminay ao anatin'ireny service traiteur ataonay ireny, fa misy ihany koa ny révision préparation examen sady stage averina dolidoly ireo 18 module ireo ao anatin'ny 3 andro. Ny andro voalohany anaovana ny cocktail, ohatran'ireny hoe misy olona invité ireny mihitsy eo, bien décoré, ara-dalàna daholo ny cocktail rehetra. Deuxième jour plat servi, ohatran'izay ihany koa. Ny troisième jour anaovana ny buffet, verina daholo ao anatin'izay 3 jours izay izay zavatra rehetra ny anarana. Ary tsapanay hoe alohan'ny anaovana examen vonona tanteraka izy ireo afaka miatrika ny examen, afaka atao hoe matianina ry zareo. Tena mampangetaeta daholo avokoa izany rehetrarehetra izany ary anisan'ny tena mampametra-panontaniana ny olona maro moa izany hoe ao aorian'ny fiofana dia misy kosa ve ohatra hoe zavatra ataonareo mba hanamora ny hoe fidirana miasa na ihany koa mety hoe mieritreritra ny asa mahaleo tena ilay olona dia inona ny zavatra apetrakareo manokana amin'izay fanirian'ilay olona izay? Nenay aloha ny tena tanjonay dia tsy ny mpianatra hiasa hivoaka fa tena izy hamelo tena, kanefa misy ihany ny misafidy fa saingy izao atosika ihany izy ireo any amin'ireo toerana izay tiany anaovana stage. Satria ny antony dia izao hoe amin'ny voalohany ianao mbola tsy manana ny mety manana tonga dia hananganana ho an'ny tena dia atosika ihany. Zareo matetika no mitondra an'ilay taratasy hoe ity masoniavo fa izay andeha hanao stagiairy, izay hanao stagiairy, dia anisany manatanteraka an'izany izahay. Indraindray ihany koa zareo mbola antsoinay satria misy zavatra tsy tiany mbola moamafizina sy fahazarana mba hahatonga anazy aleo tena. Dia toy izay ny fomba fiasanay. Vaovao izao ny taona mety hoe betsaka ny fikasana rehetra araka ny maha hoe ivon-toeram-pampihofanana izay dia inona no mety ho viana amin'ity taona vaovao 2024 ity? Araka zareo hoe vaovao ny taona voalohany indrindra aloha anisan'ny mampiavaka ny centre dia ny fiankinana amin'Andriamanitra. Ny mpianatra rehetra izany dia ampianarina an'izay. Ny ohabolana toko 9-7 akino amin'i Jehova ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Ny tsirairay avy dia samy manana zavatra ho kasay amin'ity taona 2024
420 ity zay zany aloha ny tanjona voalohany indrindra ny fiankinana amin'ny Jehova aza miala amin'io fiankinana amin'ny Jehova io raha tianao lavrary ny vina manaraka dia izao hoe miatsaraina hatrany ny fahafahan'ny ankizy manao ny pratika stage ny teoria tsy ambany zavatra satria tena ilaina izy ireny fa atsaraina hatrany ny fomba fanaovana pratika ny ahafahany manao pratika ara-dalàna ahatonga anazy io tena hoe ho tafavoaka ka na izao izy ireo tsy voatery hanao examen fa na module iray ao anatin'ny 20 ary ny ataony ny tanjonay dia izao hoe afaka mamelo tena ireo mpianatra ireo afaka miainga amin'ilay zavatra ianarana raha iteny manokana fotsiny hoe misy any mpianatra zavatra anankiray ny ianarany module iray ny ianarany fa iny ny tonga dia nampiasaingy dia tonga dia mivarotra izy tonga dia mandray commande izy dia iny nahavitany module 20 izay mihitsy nefa ny tanjon'ny centre de formation professionnelle Soamanandrano ny ahatonga ny tanany rehetra hiasa tsy taraitana miepaka fa afaka mampiasa tena tsy voatery hiandry patron tsy voatery fa ianao tonga dia mahavita mampiasa ny tenanao mampiena ny vola mivoaka ao an-tokantrano fa mampitombo ny miditra afaka manampy na vehivavy ianao na lehilahy afaka mandray anjara ao anatin'izay formation izay afaka mahatonga ny tokantranonao hisandratra mandrakariva afaka hivelona fa tsy angataketsy angatakero tena anisan'ny zava-dehibe daholo izany rehetrarehetra izany kanefa ny tiana ihany koa ny mampafantatra ny mpijery antsika ny tokantrano ihany satria mety marany koa mety hoe liana amin'izay zavatra rehetra izay dia ampatsiahy kelyntsika amin'izy ireo zany hoe roviana indray ny fidirana manaraka sy ny hoe ny examen ministériel izay efa niresahantsika tany am-boalohany izany hoe manatanteraka izay examen ministériel izay ny centre dia roviana ary no misy fidirana manaraka sy ny examen ministériel manaraka tsy era 12 janvier izao no miditra ny fidirana manaraka 12 janvier ary raha ohatra ka mianatra foana ianao tsy tapaka dia ho vitanao ny 18 module hatramin'ny fin mars ka eo amin'ny fin mars io efa mahavita ny rehetra ianao dia afaka manao examen ministériel sahady kanefa raha ohatra ka mahaliananao tsy afaka iresaka ela be etsika fa raiso ny telefônina 34 64 697 07 34 64 697 07 ny inscription koa efa manomboka namana laingo na midozy ary fa izao ny inscription efa azo atao fa izao mbola mikatona ny centre izao mbola congé annuel fa azo atao amin'ny 1 vola Monsieur Roland 34 81 812 68 34 81 812 68 ho antsika rehetra liana zany dia manasa antsika hiantso ireo laharan-tariby ireo na ho an'ny renseignement na ho an'ny fisoratana anarana dia isorana be dehibe ianareo solitena avao amin'ny CFPS na ny centre de formation professionnelle Soamanandrano izay ampatsiahivina mofa ny chef Armino talehan'izany centre izany no niaraka tamintsika teto tamin'ity androany ity dia mankasitraka be dehibe tokoka ny amin'ny fanekena ny fanasanay ivahiny eto amin'ity plateau ity misaotra namana lainga dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra ary ho tao pitahinany ny taona 2024 eny ary dia iseto kely isika vetivety fotsiny dia anaraka hira vitsivitsy isika mandritra izay fotoana izay Ratukasichakau nyanduvalanicha dienetiantani kane
Mbola misaotra n'Andriamanitra mandrakariva isika ankehitriny a. Raha mbola nomeny izao fotoana izao afaka hifampizara ny tenin'Andriamanitra, hifampizara ny sosiny tsara indrindra mba hampahery, hampatanjaka ny finoantsika sy ny fiankinantsika anio Andriamanitra izay vavahantsika eo. Andray tenin'Andriamanitra isika ankehitriny a, melohan'izany indrindra asaiko anao hanondrika alohanao hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay eo, voreto izahay ankehitriny ary maniry indrindra andray fampaherezana amin'ny teninao. Mitenena Jehovah vonona iainao anao izay minaran'i Kristy. Amen. Rehefa malala isany iriko indrindra ny zara teny fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra mba ahatonga antsika hanana faharetana, fahatokiana an'io Andriamanitra hivavahana io. Ao amin'ny Jaona 4:7 ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe indro ho avy ny andro. Eny, io andro izay avy io dia ankehitriny no ilazany azy. Raha ny tena mpivavaka hozy izy ho avy hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra dia mitady tena mpivavaka ankehitriny. Rehefa malala, ahoana no ahatonga ny olona anankiray hanana an'izany toetra ny tena mpivavaka izany? Ny Baiboly dia miresaka amintsika fa Andriamanitra izay miantso antsika, izay hijoro amin'ny finoana sy ny fanantenana ary indrindrandrindra amin'ny fahatokiana azy io. Dia milaza ao amin'ny Jeremia 9:1-10 manao hoe fa izaho malala ny hevitra heverako anareo, hevitra izay hitondra fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo ho avy sy fanantenana. Rehefa malala, Andriamanitra izay vavahantsika io, izay maniry indrindra hahita tena mpivavaka ao anatin'ny fiangonana, dia mikatsaka sy mitady mandrakariva ny ary mihevitra antsika, hevitra izay hitondra fiadanana fa tsy loza hozy izy, ary hanome antsika ho avy mamirapetraka sy tsara indrindra izay feno fanantenana izany. Rehefa malala, eo an-tanan'Andriamanitra no avy, azo antoka ny diany izay rehetra miaraka aminy, ary io dia ho an'ny olona izay tena mpivavaka no ambaran'Andriamanitra ho amin'izany. Azo antoka ny dian'ny olona anankiray izay tena mpivavaka ho aminy, ary raha andiany zany taona vaovao zany isika, dia ny tompo no milaza mazava tsara fa ao amin'ny Isaia 40:1-3 manao hoe fa izay miandry an'i Jehovah dia havaozina
ny hery. Inona ny dikan'izany? Andriamanitra zany no manavao ny hery sy ny fanantenana ho an'izay miantehitra aminy, ho an'izay tena mpivavaka amin'ny marina. Hoy ny teny soratra masina, koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Ny fiafarany taona dia fiatombon'ny fanavaozana ao amin'i Kristy indray. Koa irariko ry rahalasy anabavy malalisana, raha tojo eo aminao zao afatra izao dia mba hitondra fanavaozam-piainana, hitondra fiovana eo amintsika tsiraray avy, mba hahatonga antsika ho tena mpivavaka marina. Araka ilay voalazan'ny Jaona 4:4, ny tompo nahitahantsika tsiraray avy ary hahatonga anao izay manaraka izao fandaharana izao ho tena mpivavaka marina, ho feno ny fitahin'Andriamanitra. Tanao anie ny tompo raha soary mahery izy. Dia mbola mitohy foana ny fiarahantsika niaraka tamin'ireny vahiny maro samihafa izay nifandimby ireny. Ankehitriny indray dia miaraka amin'ny départementan'ny chef-ardesse isika. Miarabanao madame pasteur Vadisoa Andriamparatiny. Miarabanao Coralie. Misaotra indrindranao nanaiky hivahiny tato amin'ny TV Oasis tamin'ity fandaharana ity amin'izao fotoana manokana izao. Iresadresaka isika. Tapitry ny taona 2024 iresadresaka kely tsika ny amin'ny momba ny départementa chef-ardesse ary ihany koa ny vina entina amin'ny taona 2024 moa zany. Fa andrasako ianao hitondra kely fanazavana hoe inona tsara moa izay département izay ary inona ny andro hijoroan'ny départementan'ny chef-ardesse. Saotranao Coralie. Ny départementan'ny chef-ardesse dia départementa misana ireo vadin'ny olom-bohositra sy ireo vehivavy vohositra. Raha ohatra zany hoe tany isaina dia eo zany ny vadina mpitandrina, eo ihany koa ireo vadiny loholona, ny diakona vehivavy ary ireo loholona vehivavy. Ireo zany no sahanina ao anatin'ity départementa izay miadidiny chef-ardesse ity. Izy ity zany dia manana ny tanjona na ny hoe ny iraka hotratrarina zany dia ny hiasa amin'ny fo ary misy fiatraikany, tondra fiatraikany eo amin'ny manodidina zany, na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny manodidina. Zay zany no hijoroan'ity hoe sampana na départementa anankiray ity. Misaotra indrindranao amin'izay fanazavana fohifohy ny départementa izay ary tsara be ilay iraka. Rehefa jerevana amin'ny teny vahiny moa izy dia tena mazava tsara mihitsy hoe servir avec le cœur et influence. Andraikitra lehibe ihany koa satria ao anatin'izay rehefa notanisaina teo ianareo vadiny mpitandrina, ireo vehivavy diakona voahositra sy ny vadina loholona dia amin'ny ankapobeny dia renim-pianakaviana ihany koa ianareo. Izany hoe miantsoroka ny adidy izay asa azontsika raisina hoe asa à plein temps mihitsy izany atao hoe renim-pianakaviana izany nefa etsy ankilany dia manana an'izay adidy sy andraikitra lehibe izay amin'ny fitariana, azo raisina hoe fitariana amin'ny fanompona amin'ny fo sy mba mitondra fiantraikany. Ahoana ary zany ny andanjalanjanareo an'izay, ahoana ny ahitanareo ny équilibre ao anatin'izay hoe maha-renim-pianakaviana, ny asa ao an-tokantrano izay tsy azo avela sy ny asa ihany koa eo anivon'ny fiarahamonina. Misaotra Coralie. Tena azo lazaina hoe défi, zavatra sarotra, misy andraikitra ngeda be zany miandry an'ireo hoe vadina olom-bohositra sy ireo vehivavy vohositra ireo. Marina mihitsy ny lazainao hoe reny ny ankamaroan'izy ireo. Dia izay zany le mipetraka hoe le andraikitra mahareny aloha sy amin'ny mahavady dia tena tsy azo ialana mihitsy. Kanefa ny fanendrena etsy andaniny ihany koa dia ny ho tonga
mpitarika ho tonga hiasa amin'ny fo hiasa ao anatin'ny hoe fanompoana tanteraka zany tsy mora le izy, tsy mora. Voalohany indrindra aloha dia tsisy afa-tsy ny fitarihan'ny fanahy zay ihany, satria asa masina le ho tanterahana dia tsy misy afa-tsy ny fanampiana avy amin'Andriamanitra no voalohany indrindra. Ny fandraisana an'ilay fitiavan'i Jesosy ao am-po amin'izany hoe asa fanompony, satria sady tsy mandray karama io, tsy hidiram-bola io. Ankoatr'izay ara mety hoe fahasorenana raha mety azo na hoe fanintsiniana avy amin'ny hafa raha mety ho azo dia ekena an-tsitrapo le izy. Nefa izany tsy vitanao raha tsy fitarihan'ny fanan'Andriamanitra. Etsy andanin'izany herim-po no tena ilaina ary mila fanohanana mba hatanteraka an'le izy eo aloha ilay vady izay ara-iasa. Marina hoe mpanohana izahay, mpanohana an'ilay vady, kanefa izy ihany koa dia afaka hanampy mba hanatanteraka an'ilay andraikitra. Eo ihany koa ilay zanaka ary ny tena zava-dehibe dia ny tohana avy amin'ny manodidina. Fiaraha-miasa na eo anivon'ny fiangonana, ny tohana avy amin'ny olona, ny fifanajana sy ny hoe ahoana ny ilazako an'izany hoe fampaherezana zany fampaherezana omeny ny manodidina anisan'ny hery lehibe ho anay mba hahafahanay mahay mandanjalanja izay hoe zahay sady reny karakara ny tokantrano nefa izay koa anohana ny manodidina anay. Saotra indrindra tompoko. Noresahanao teo, nolazaina teo le hoe fanohanana. Fifanohanana moa zany no resahana teo fa eto indray dia miditra kely amin'ilay hoe mpanohana. Resaka ihany madame pasteur teo mikasika ny hoe le vady manohana anisan'ny hery manosika ka ny zavatra rehetra moa zany dia miara-miasa daholo eto. Fa ianareo nefa dia azo raisina ihany hoe andry any amin'ny takony. Satria rehefa miresakintsika mombana hoe olombe na olona amin'ny ankapobeny zany dia hoe rehefa olombe dia matetika rehefa hoe mpitarika dia matetika lehilahy no raisitsika amin'izay ny pastora sy ny sisa sy ny sisa. Fa ao aorianan'izy ireo dia misy mpanohana lehibe dia ianareo cheferdesse zany. Dia eo indrindra isika amin'ny mampitarika anao indray zany ty fanontaniana mipetraka manaraka ity hoe misy ireo vehivavy izay mahatsapa hoe miasa be satria tena fanompona le izy, tsy andraisam-bola araka ny resantsika teo, miasa be aty ambadika. Mety indraindray mety ho kivy rehefa tratra ny fahasorenana, ny zavatra ny resaka eny miety seroa, olombelona ihany mety hoe kivy. Ahoana ny fandraisanareo an-tanana an'ireny vehivavy zany hoe ny membre ny cheferdesse zany miasa mitakony izy ireo ary mitady ho kivy manoloana an'izay situation izay. Tena marina mihitsy izay Coralie, ao ambadika ao izahay. Ary matetika misy toe-javatra zany ohatra ny hoe misy tsiambaratelo zany ao amin'ny fiangonana na hoe eny amin'ny manodidina. Matetika koa mantsy mampahery ny ankonana. Mety hoe misy mpivady mandalo toe-javatsarotra ohatra, manana tsiambaratelo izy ireny, dia ny anjaranao dia mitahiry ny tsiambaratelon'ireny olona ireny ary manampy azy ao anatin'izay toe-javatra misy azy izay. Dia izay toe-javatra zany ao ambadika ao. Pilier dans l'ombre zany izay le ilazana azy. Satria ilay vady, ilay mpitarika zany manana izay andraikitra izay koa izy, dia miaraka zany ilay vehivavy sy ilay vady miara-mifanohana mba hitazona ny tsiambaratelon'ireo olona ireo, hanohana an'ireo olona ireo, hanampy any anatin'ny fahasahiranana. Tsy moramora zany toe-javatra zany. Dia mila fanohanana izy ireo, indrindra fanohanana ara-piofanana, ara-moraly, tohanam-bavaka be da be zany fampaherezana izy ireo. Dia ao anatin'ny departemanta zany dia tafiditra mihitsy zany ny fanohanana izy ireo amin'izay lafin'izay. Ampiana izy satria indraindray koa tsisy olona tonga dia hoe mahay an'izay.
tsisy olona hoe vadina mpitandrina zany manokana sy vadin'olona, tsisy hoe sekoly manokana ny hofanan'izy ireo zany a ahafahany manatanteraka zay andraikitra goavana be hoe pilier ao ambadika ao zay, fa tsy maintsy ampina izy a miara-mifanohana zay, na de ny tenako ary tsy zato isan-jato efa mahay an'izany, fa izahay samy izahay zany a manao fizarana, manao fampizarana le hoe fanandramana ny ainany a, de manampy an'ireo zandry mba hanana an'izay toe-tsaina zay. Tsy tena hoe tonga lafatra izy ireo. Zay koa zany tena resahana, na de atao hoe mpanohana avy ao ambadika, mpanohana an'ireo vady izay ao ambadika ao, tena aleo de lazaina fa tsy tonga lafatra, de mila mifanohanana avy any amintsika. Mila ataontsika hoe compréhension sa fahazahoana avy any amin'ny hafa ihany koa izay arahantsika fampizara zany, mba tsy tonga de masika be amin'izy ireny koa zany a, fa mba tohanana koa izy ireny, amena hevitra hoe izao no tokony hanaovanao an'io, satria tsy nianatra ao amin'izany izy. Vadina mpitandrina izy manaiky, vadina lolona izy manaiky an'le andraikitra, fa mila torohevitra ihany koa zareo. Dikan'izay zany a tsy voatery hoe izahay tarika, fa manome izahay de eo ihany koa ianareo a mba afaka manoro-hevitra sy mizara ho an'izy ireny. Ia, zay indrindra fifanohanana ny fiainana ary araka le lazain'ny Madame Pasteur teo aloha teo dia hoe miandry ny fampaherezana avy amintsika ihany koa, satria goavana sy lehibe ilay andraikitra, ankoatra maharem-pianakaviana izay asa efa tena feno indrindra ho an'ireo vehivavy vadina mpitandrina, vadina lolona ary vehivavy voahozitra ireo. Amaranantsika anazy ary resakitsika teo mombana tsiambaratelo, mombana information mety hoe fantatrareo mikasika ny membre ao anatin'le chef d'orchestre, entinareo ifanohanana, entinareo ifampianarana, entinareo koa ifampahirezana. Ahoana indray arany zany amin'izay fotoan'izay fomba iainanareo, ny fomba iainanareo an'le eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny fahafantarana ilay tsiambaratelo. Tsy voatery entre anareo fa mety tsiambaratelo fiangonana ihany koa io, izay tsy maintsy tazominareo zay le andraikitra. De ahoana ny iainanareo an'izay fitazomana an'ilay tsiambaratelo, fahafantarana ilay tsiambaratelo, tsy ananana saina mitsara, fa kosa anatin'ny fitariana ampifaliana sy ampitiavana foana, satria mety misy zavatra tsy araka ny eritreritra mihitsy. De ahoana indray arany ny fitondranareo an'izay fotom-pisainana izay. Misy apahany efa voalazanao sahady tao anatin'izay zavatra izay Coralie, izay le hoe tsy mitsara. Izay tena toe-tsaina lehibe. Tsy mora le izy fa izay zany toe-tsaina tena volena ao anatin'ny atao hoe vehivavy tarika, satria eo anivon'ny fiarahamonina rehefa vehivavy dia ohatrany hoe mifampifosa, mora kokoa ny mifampifosa, mifampiresaka sy ny tsara hoe iny zao dia ohatran'izao, iny zao dia ohatran'izao. Indrindrindrindra moa ka fantatrao ny toe-javatra misy ao anatin'ny fiainan'ilay olona, dia izay toe-tsaina izay zany tena ambolena, angatahana amin'Andriamanitra mihitsy dia mba ambolena ao anatin'ilay vehivavy mpitarika zany hoe tsy mitsara aloha. Tsy avy hatrany ianao dia mitsaratsara an'ilay olona hoe zao zany iny olona iny, dia na ianao lasa manao fary mitetireny amin'ny olona, tena hoe toe-tsaina mahay mikombom-bava sy tsy mitsara no tokony hananana voalohany indrindra. Dia amin'izay fotoan'izay ianao vonona ianao ny hanohana an'iny olona iny. Fa raha vao ohatra ka hoe mitsara ny mandeha voalohany dia na ianao raha mety malaina hoe izina koa zany ny hanapiako an'iny olona iny, fa tsy ao le fanompoana amin'ny fo ary tsy ao le finiavana te hanampy, te hanohana eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny fiangonana. Tena izy mantsy ny diakona vehivavy, ny vadin'ilay olona dia tsy mijanona fotsiny ao anatin'ny hoe anivon'ny fiangonana, fa izy ireo dia natao hivelatra eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa, hanohana, hijery mety misy
manana olana manana mila fanampiana ara-kevitra na fanampiana ara-moraly dia azon'izy ireo atao mihitsy n'izay. Dia dikan'izay zany mila fanohanany tsy mora ho tena tsy mora zay fa ahafahana manatanteraka an'izay andraikitra ngeda be zay dia mila fanohanana avy any aminareo, mila torohevitra, fanampiana, fanohanana ara-tsaina, ara-bavaka ho an'ireo vehivavy mpitarika ireo, ny diakona, ny vadin'ilay olona, ny vadina pasteur satria mila manana toe-tsaina ambony sy be fitiavana izahay ao anatin'ny zavatra izany. Afinaritra ny tafatafa makasitraka indrindra tamin'ny fahalalany fanontaniana rehetra izay nentina teo arak'izay nilazain'izay dia tena tsy mora ary toe-tsaina tokony hananany rehetra tsy voatery ny departementan'ny chauffeur d'ess ihany fa ny rehetra mihitsy ny mila manana an'izay toe-tsaina tsy tsara ary mitondra sy mitarika ampitiavana sy ampifaliana izay mba manompo amin'ny fo ihany koa ka mila tohana amintsika inona amin'ity taona 2024 ity fa isika tsirairay avy ireo dia ifanohana sy ifampahery ihany koa mba tsara ny fiarahamonina sy ny fiainantsika amin'ny ankapobeny. Mankasitraka indrindra Madame Pasteur Vatosoa Andriamparatina niaraka taminay androany dia toy ndraiky fandaharantsika. Sotra. I pasteur raha herinjatofo ny Irina Arfidy indray no manoloana antsika amin'izao fotoana izao izay mpiandraikitra ao amin'ny départementan'ny éducation. Miarabanao ray aman-dreny pasteur dia mankasitraka sahady ny amin'ny fanekenao ny vahiny eto amin'izao fandarana izao. Ia, miarabanao ary faly miaraka aminao manodidina ity fotoana ity.
eny ary tompoko. Anatin'izay hoe departementany fanabeazana izay moa dia fantaniana vitsivitsy ihany no apetraka amin'ity ariva ity. Anisan'izany dia ny hoe hoy isika hoe ny fanabeazana dia tsy eo amin'ny hoe fampitana fahalalana fotsiny ihany fa eo ihany koa ny amin'ny hoe fanabeazana maha-olona ary ihany koa ny zava-dehibe indrindra dia amin'ny ara-panahy. Ahoana ary no anehoana izany amin'izay hoe sehatry ny fampianarana izay. Etona aloha zany raha vao miresaka fanabeazana isika dia tonga dia apetrakintsika hoe sekoly izy. Fa ny fanabeazana zany dia miainga any anivon'ny tokantrano. Ary ny atao hoe fanabeazana fototra dia any amin'ny aotra ka hatramin'ny 5 taonan'ny zaza izany ny fametrahana an'izay izy any tokantrano. Fa lay any amin'ny 1 taona zany raha ny tokony ho izy any vao miditra an-tsekoly ny zaza. Zany hoe aika izany ilay fidirana an-tsekoly fampivelarana ilay fitaizana fototra izay tafapetraka izany. Noho izany raha zay zany ilay dia hoe ny fanabeazana ka izany tsy hoe ara-pahalalana ara-pahaizana fotsiny fa ny maha-izy ilay olona iray manontolo mihitsy izay any tokantrano izay miainga. Dia arakin'izay hoe any tokantrano miainga ny fanabeazana kanefa ny tsy diso anjara ihany koa ny mahatonga an'ilay ankizy anankiray na hoe ny tanora anankiray olombalona anariana any raha tsy misy ihany koa ny fanabeazana any amin'ny fitoeram-pampianarana dia anisan'ny fantaniana manitikitika sy hoe zava-misy ihany koa hita amin'izao fotoana izao dia hoe ny katsaka ny diplôma no tena hivitoeran'ny tanora amin'izao fotoana izao fa tsy dia tena hoe misy izay hoe famolavolana ny araka ny toetra izay na hoe araka ara-moraly moa izany ny tenenana azy dia inona no mety ho fiantraikan'izany amin'ny hoavin'ilay tanora anankiray sy mety hoe hoavin'ny firenena mihitsy. Ny voizina moa zany hoe raha te ho tafita ianao dia menara. Zay zany no dia lasa miezaka zany ilay ankizy mba ho tafita ahay fianarana. Indrisy anefa fa kivy ihany satria nahazo diplôma fa tsy mahazo miasa zay tandrefy an'izay. Ary izay no mahazava-dehibe ny tena fanabeazana. Tsy hoe mahazo fahalalana ara-tsainao fotsiny fa ilay fitaizana fototra mihitsy zany izay amolavola an'ilay zaza ary mialehibe ho lasa afaka tena miatrika ny fiainana zany. Ka raha toa zany ilay fahalalana amin'ny alalan'ny fianarana fotsiny mety hoe misy ankizy tena mahay be mamiratra be fa rehefa jerenao ny fiainana anivon'ny fiarahamonina dia tsy hay ny miaina an'ilay izy. Ary izay mahazava-dehibe hoe tsy tokony ho fampianarana fotsiny no atao fa ilay tena miditra ao amin'izay hoe fitaizana amin'ilay maha-olona iray manontolo mihitsy. Anisan'ny tena voizina moa sy atsongadina amin'izao fotoana izao dia ny hoe ny tanora ny ankizy dia mila ampianarina mba hieritreritra mba hanapa-kevitra samy rehetra eo ihany koa ny hoe mba miketriketrika hozy isika izay ary ihany koa ny farany dia hoe mba haleo tena inona ary ny zavatra takiana sy mba hoe zavatra tokony ataon'ireo tanora ireo mba hahatonga azy ireo hanana izay toetra izay indrindrindrindra amin'ity taona 2024 izay ho avy ity. Eo indrindra zany no hoe any amin'ny sekoly aloha zany dia izao tokony hipetraka eo amin'ny toerany mpanabe fa tsy mpampianatra fotsiny. Satria raha vao mpanabe ianao dia isina amin'izay famolavolana izay. Izao mantsy ny zava-misy raha vao mpampianatra fotsiny izy dia mamita programa. Dia rehefa vita fotsiny programa dia izay fa tsy miditra ao amin'izay ilay fanabeazana izay. Kanefa ny tanora tena mila an'izay, mila tarihana n'ilay tanora. Ary izay indrindra ny antom-pisian'ny sekoly hitarika sy hamolavola an'ireo tanora ireo. Raha ndray ny tenin'ny soratra masina dia izao ny ambaran'ny soratra masina. Ary amin'ny taranakao no fitahiana ho an'ny firenena. Ary tena izay mihitsy ny tanora ho fitahiana. Ka raha mahazo fanabeazana izy ireo fa tsy fahalalana fotsiny dia tena ho fitahiana. Ary mila ampahafantarina an'izay. Ary mila tena resahana amin'ny ry zalahy ry tanora ianareo anie ka ho fitahiana ho an'ny firenena. Noho izany aza variana manenjika noty ambony fotsiny fa mila miditra ao amin'ilay tena fanabeazana mba ho lasa olombanana. Tenikely ary hoentintsika hampaherezana ireo mety hoe karazana mpanabe rehetra tafiditra ao anatin'izany ny mpanabe any amin'ny sekoly. Anisan'izany ihany koa ny ray aman-dreny izay efa niresahantsika teo satria mety hoe maro ny zavatra
hitan'izy ireo amin'izay sehatra ny fanabeazana izay dia teny kely fotsiny ampaherezana an'izy ireo anatin'izay sehatra izay. Raha toy ianao zany miditra ao anatin'ilay tontolo mpanabe dia hita fahafinaretana satria ho voataiza araka ny tokony ho izy ilay mpianatra izay ampianarinao. Marina fa sarotra izany amin'izao fotoana izao satria raha ny toe-javatra misy eto Madagasikara dia atao latsa-danja ny mpanabe ary tsy mipetraka eo amin'ny toerana tokony maizy azy. Ary izay mampatonga azy ireo miravoravo tanana ary tsy afaka manao araka ny tokony ho izy satria raha heverina mba hoe tokony ahitana ny sahaza mba hita mahavelona ny fiainana dia tsy tena mahita an'izay. Fa raha tsapa ny mpanabe fa hoe tena mpanabe tokoa izy ary dia ahita fifaliana izy mahita an'ireo mpianatra nahazo fanabeazana ary tena tafita satria ho tonga olombanina. Amin'izao akatoky ny fitsinana ny taona vaovao izao dia mety manana viana daholo ny olona rehetra, anisan'izany ihany koa ny departementan'ny fanabeazana. Inona avy no mety ho vinavina izay hitrehana an'ity taona 2024 ity? Ny viana moa zany dia mba hoe atakaran'ireo izay miantsehatra amin'ny fanabeazana hoe tena inona marina ny atao hoe fanabeazana, ampitan'izay mihitsy satria ny fototry ny olana dia ny fanabeazana. Tsisy ho azontsika omena tsino niza satria tsy nahazo an'ilay tena inona fanabeazana dia tsy ho tanteraka ilay izy. Noho izany mila averina ary ny viana zany dia hoe ireo mpisehatra rehetra amin'ny fanabeazana dia mahafantatra ho voalohany indrindra hoe ilay fanabeazana idealy ary tonga dia efa miaina an'izay ireo mpanabe ireo ary izy fiantraikany any amin'ireo izay beazana zany zay. Ankasitrahana indrindra Ray aman-dreny Pasteur izay hevitra rehetra mivoaka teto izay isy andraisana lesona ho amin'ny taona vaovao mety hita ihany daholo koa ny zavatra mety lesika tamin'ny taona 2024 iny. Anisan'izany ihany koa ireto olona izay natao fanadihadiana teny fotony ireto nanao izay jery totika any amin'ny taona lasa izay ahoana ny fahitan'zareo an'ireto an'ity taona izay efa lasa ity moa zany ny taona 2024 dia andeha ho arahantsika avy hatrany izay. Ihany izany ny taona 2024 satria fiainana efa mihasarotra be ihany konkoa moa ny krizy kely teo eo satria na ny jiro na ny rano tapaka lava. Ny azoko amin'ity nafinaritra aloha amin'ny ankapobeny ny taona 2025 satria nisy ny fahasoavana, nisy ny fiarahana tamin'ny ankizy sy ny ohatr'izany, ny zanako sy ny zafokeliko izany. Amiko izany nafinaritra anahy ny taona 2025. Tao ihany nisy endrikely tsy maintsy misy ny ohatr'izay moa, misy ihany nampalahelo kely fa amin'ny ankapobeny dia nafinaritra ny taona 2025. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté.
Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oh, c'est tout comme la nuit, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Fifaliana ho ahy manokana ny mitsidika ny tokantranonao na aiza n'aiza toerana misy anao ankehitriny ahitanao izao fandarana izao, ka anolorako ny firarotsoa feno amin'izao nahatrarantsika ny taona 2024 izao. Ny vavaka ataoko egnany ty taona 2024 ity hitondra fiadanana, hitondra fahasoavana, hitondra fitahina, hitondra fahasalamana ho anao zay manaraka izao fandaharana izao. Ka ny vina zay tiantsika ho tratrarina, ny tanjona sy ny nofinofy dia mba ho toavin'Andriamanitra anie zany araky ny haben'ny famondram-pony sy ny araky ny sitrapony. Ka naiza naiza aliantsika na inona ataontsika amin'ity taona 2024 ity dia mba hisalovan'ny ny fanan'Andriamanitra ka hisehony ny voninainy ary atsapatsika fagagana amin'ny fiarahana mandeha aminy. Raisiko adidy ny iresaka andreto teboka anankiroa eto amintsika. Ny voalohany dia mahakasika n'ilay atao hoe Hope Channel Océan Indien. Manahoana moa ny mombamomba an'izy io. Ity Hope Channel Océan Indien izay azontsika raisina amin'ny fiteny frantsay na teny anglisy, indrindra ny teny malagasy ity zany dia iray amin'ireo Hope Channel 20 maneran-tany ankehitriny amin'ny karazana fiteny mihoatra ny 100. Zany hoe tafiditra anatin'ny 100 mihoatra io zany ny teny malagasy sy ny teny frantsay. Anisan'ny tanjona lehibe na ihany koa ny antom-pisian'ny Hope Channel dia ny fanorenana tetezana hitondra ny mpanaraka azy ho amin'ny
fanantenana amin'ny lalan'ireo fandaharana maro isan-karazany toy ny fanabeazana, lafiny ara-pahasalamana, ny lafiny ara-pianakaviana, ireo hira isan-karazany, indrindra ny mahakasika ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ny Optionnel Ocean Indien moa dia tanakavanana ihany koa miara-miasa amin'ny TV Oasis, ireo radio AFM Adventiste izay efa melipatrana manerana ny Madagasikara ankehitriny. Azo jerena izy io amin'ny fomba maro samihafa toy ny site web Optionnel Ocean Indien, ny application koa izy io izay iarahana amin'ny Optionnel maneran-tany, eo ny réseaux sociaux toy ny Facebook sy ny YouTube Optionnel Ocean Indien. Ary natao zany rehetra zany mba hamora ny azahoany rehetra an'izany ka naiza zany naiza toerana misy antsika, na inona fitaovana ananantsika zany, eny fa na dia ny telefônina aza dia efa afaka anarantsika an'izany Optionnel izany. Anisan'ny miara-miasa koa ny Optionnel Ocean Indien amin'izao fotoana izao ny fahitalavim-panjakana na ny TVM izany mamokatra fandaharanao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 5 sasany sy ny isaky ny alahady amin'ny 7 ora maraina. Eo ihany koa ny fahitalavitra privé na manokana izany toy ny Viva isaky ny sabotsy hariva amin'ny 9 sasany. Ary sitrapon'Andriamanitra moa amin'ny taona ho avy io dia isy fahitalavitra hafa ihany koa izay iara-miasa ahafahana mizara an'izany tetezana hitondra ny olona amin'ny fanantenana izany. Ny vaovao lehibe mahafinaritra zany zao amintsika ny teny zao dia efa mananjanaka sahady ny Optionnel Ocean Indien izay manana foibe eto Madagasikara, satria efa misy koa zany le hoe Optionnel Seychelles, miteny amin'ny créole seychellois zany izy io. Sitrapon'Andriamanitra mbola isy koa ny amin'ny firenena hafa toy ny Maurice sy ny La Réunion fa hoentsika ambavaka izany rehetra izany. Raha ny mahakasika ny departemanta kosa ny fifandraisana izay tananay dia fototra amin'ilay lohahevitra lehibe maneran-tany dia ny amin'ny hoe miorina amin'ny baiboly ary mifantoka amin'ny iraka. Ka ny zavatra atao rehetra zany eo amin'ny sampana fifandraisana zany na ny sampana ny parle izany dia miopana amin'io hoe miorina amin'ny baiboly ary mifantoka amin'ny iraka io. Ka misy tetikasa efatra izay ho tanterahana dia ny amin'ny hoe fifandraisana amin'Andriamanitra, firaisana amin'ny alalan'ny fanahy masina, ny maizy eo amin'ny Kristy ary ny iraka ho amin'ny rehetra. Ka raha ny sampana fifandraisana zany dia zao amin'ny alalan'ny fampiasantsika ireo tambazotra-tserasera na ireo tambazotra-pifandraisana maro samihafa dia ho ampiasaina izy ireo noho ny fahasoavan'Andriamanitra mba hahatonga an'izany hoe ny mpanaraka, ny mpandray anjara rehetra iorina amin'ny baiboly ary hifantoka amin'ny iraka. Ka mba hananana fifandraisana ety amin'Andriamanitra, ny firaisana eo amin'ny tsika samy isika, ny ametrahana indray, amelomana le maizy ny tena ao amin'ny Kristy, ary indrindra ny famitana ny iraka satria maika hody izao sy anao. Eo ihany koa moa ny lafin'ny parla dia amafisina ny lafin'ny ara-diplomasia, ny fifandraisan'ny fiangonana amin'ny any ivelany, indrindra ny mpitondra. Isy ihany koa karazana hetsika isan-karazana izay anehoana ireo fahafahana sy ny hetsika momba mahakasika ny fahafahana rehetra, ary indrindra dia anetanana ny rehetra mba hijoro mahatoky tahaka n'ireo patriarka baiboly, Josefa sy ry Daniela, ka anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ka raha fehezana zany zay rehetra zay raha manao zay azo atao avokoa ny isan'ny nambaratonga eo amin'ny sampana fifandraisana sy ny parla, ka manatratra n'le hoe miorina ao amin'ny baiboly, mifantoka amin'ny iraka, dia mihina fa fitaovana iray lehibe izany. Miaraka amin'ireo sampana hafa rehetra amitana izao asa izao, ka ny faniriana tsy fampiaraba tratry ny taona matetika isika, fa mba hifampiaraba kosa tsy hoela any amin'ilay Jerosalema vaovao. Koa dia mirary soa antsika rehetra, ary mihina fa taona iarahantsika mifampivavaka koa ty taona 2024 ity, ka mba hivavaka isika ho an'izany sampana anankiroa izay ny tanysaina teo izany ho fitaovana mahomby, omen'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana ilaina rehetra ho amin'izany, ka mba hiseho ny voninahitr'Andriamanitra. Koa dia mirary soa antsika rehetra ahitana fiadanan'ny tompo amin'izao taona 2024 izao.
miaraka amin'ny ministera miadidin'ny fahasalamana indray sika misaotra anao docteur Amboara Roy-Mpitiavana miaraka aminay mivahiny eto ampandaharana amin'izao taona vaovao zao dia efa miarahaba sady ihany koa natratra taona vaovao 2024 dia isika resadresaka kely momba ny masa zany na ny ministera ny fahasalamana inona moa zany ny antom-pisian'io ministera io arina ihany koa ny mission na hoe iraka ijoroan'izany ministera izany. Ia, voalohany dia miarahaba namana Koralia dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano tratry ny taona 2024. Ny faniriana dia engany mba ho ambinina sy ho salama isika rehetra mandritra izany taona 2024 izany tahaka ny anambinina fanahintsika ihany. Mahakasika ilay fantaniana teo ny iraka na ny mission amin'ny ministera mahakasika amin'ny fahasalamana dia araka izany anarana izany aloha dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fahasalamana izany. Fa ao anatin'izay fahasalamana izay dia anisan'ny tena zava-dehibe ny fanorona ny olona ny fomba fiaina ananana fahasalamana. Faharoa manarak'izay dia satria iraka nampanaovina antsika ihany koa ny asa fitoriana dia tena fitaovana mahomby amin'izany asa fitoriana izany fahasalamana ka iraka lehibe amin'ny fahasalamana ihany koa zany ny manao an'izay asa fitoriana amin'ny alalan'ny fahasalamana izay ilay ataontsika hoe missionnaire médicaly. Tena tafiditra tsara ao anatin'izay mihitsy reto toy ny fantaniana izay apetraka izay dia mikasika indrindra ny fifanoronana ihany koa hoe conseil sy fanampiana amin'ny fomba fiaina ara-pahasalamana dia izay indrindra fantanitsika voalohany hoe manoloana ireo aretina maro karazana izay mitranga amin'izao fotoana izao. Tamin'iny taona iny moa dia tena maro ny aretina izay vaovao ny azontsika andraisana azy sy ireo aretina efa matetika mitranga ihany koa moa zany. Misy ve torohevitra na hoe conseil pratique afaka entin'ny dokotera ho an'ny isa-tokantrano na ny isa-batan'olona mba hialantsika amin'ny fitsaboana kokoa, izany hoe mba ahafahantsika misoroka tsady an'ireo mety ho aretina ireo aretina zany fa anenana ny fitsaboana satria dia lafo ny fitsaboana mavesatra ihany koa mety mavesatra amin'ny tsirairay avy zany ka misy ve torohevitra azon'ny dokotera entina ho an'ny tokantrano amin'izao alina izao mikasika an'izay? Ia, tena zava-dehibe tokoa izay. Tena ilayntsika no mahafantatra hoe inona tokony atao mba hisorohana ny aretina izay mampihena ny fandaniantsika makany amin'izay fitsaboana izay. Mety efa haintsika angamba ilay atao hoe new start fanafezanteny izy io na ilay atao hoe acronyme izay maneho antsika izany hoe ahoana fomba fiaina ara-pahasalamana. Ny N dia nutrition izany hoe sakafo. Tena zava-dehibe ny sakafo ara-pahasalamana. Ny E dia hoe exercises izany hoe fanaovana fanatanjahantena dia zava-dehibe eo amin'ny fahasalamantsika ihany koa. Ny W ao anatin'izay dia ny hoe water izany hoe ny rano. Farafahakeliny ho an'ny olon-dehibe dia 2 litra sasany fa miankina amin'ny lanja moa zany izy io sy ny asa ataontsika izay mety hoe atsemboka be antsika. Ny S dia ny sunshine izany hoe tara-masoandro. Tena ilain'ny vatantsika ny tara-masoandro fa amin'ny fatrany antonony. Dia ny T manarak'izay dia temperance izany hoe fahalalana onony amin'ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Ny A dia R izany hoe drivotra madio dia tena tokony ararotsitsika izany fampiasana azy satria fisorohana amin'ny aretina be dia be mihitsy ny rivotra madio. Ny manarak'izay dia ny R dia rest. Na dia ilaina aza ny miasa dia tena zava-dehibe ny fialan-tsasatra. Ary ny farany ny T farany dia hoe trusting God izany hoe fatokinan'Andriamanitra. Ilay rehetrarehetra teo dia ampiarintsika kanefa mety tsy hitondra fahasalamana raha ohatra ka tsy manana fatokinan'Andriamanitra isika. Raha mampiatra an'izay rehetrarehetra izay tsika dia azo antoka fa ny hena ny fahatongavan'ny aretina eo amintsika. Tena tsara be mihitsy ao anatin'ny fiandohana mihitsy koa isika izao fiandohan'ny taona vaovao 2024 dia fotoana indrindra izany ampiarantsika an'izay acronyme izay na hoe new start nentin'ny dokotera teo izay izany hoe fiangana vaovao ihany koa izy nefa ny singa tsirairay tao anatin'ilay teny teo dia zavatra ilayntsika amin'ny fahasalamana mba hanenana ny aretina sy ny fitsaboana. Manarakarak'izay hitantsika tamin'iny taona 2024 io neny efa hitantsika mihitsy ny rotoroton'ny fiainana mihazakazaka. Tena mihazakazaka ny fiainana dia manaraka an'izay ihany koa ny fisainantsika. Ny zavatra rehetra manodidina antsika dia mitarika rarin-tsaina.
ny mouvement be da be manodidina antsika dia mitarika rarin-tsaina sarotra ny hiteny hoe tsy hiaran'izy io efa nany kely ary zao dia efa hiaran'izy io avokoa misy ve stratégie ihany koa torohevitra foana ararotina kely eo any dokotera zany misy ve torohevitra anenana farafaratsy ny stress na ny rarin-tsaina satria tena zava-dehibe indrindra ny fahasalaman'ny saina voizina be mihitsy misy torohevitra azony dokotera omena ihany koa ve na ny kely na ny lehibe mikasika ny rarin-tsaina. Ya, tena azontsika atao tsara mifehan'io rarin-tsaina io na dia hoe tsy maintsy misy ary misy apahany amin'izy io tena ilayntsika raha tsy mitsy ny stress dia mety somary matoritory sy milamindamina isika fa ny stress tena ilayntsika fa tsy mihoatra loatra izay mety hahatonga antsika any amin'ny famoizam-po sy ny aretina kosa indray. Le New Start andresantsika teo na ilay fianganana vaovao fomba fiaina ara-pahasalamana izy io dia fa anisany mampiaina ny stress izany hoe fampiarantsika an'ireo singa tsirairay ao anatin'ilay New Start fa ambonin'izay dia tena ilaina koa manana toe-tsaina falifaly sy toe-tsaina manana fijery miabo indraindray misy olana marina tsy maintsy misy ny olana fa mety exagerentsika alebiazina na tsy dia tena olana loatra ilay izy fa noho ilay fomba fijery mihiba ohatrany hoe lafiratsiny foana no hita dia lasa manana olana foana dia tsy zaka ny saina tsony no miatrika ilay olana rehefa avy eo izany hoe izay toe-tsaina falifaly izay araka ny voalazan'ny Filipiana toko 2:2 izay mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo dia tokony hanana izany fiainana feno fifaliana izany isika ankoatr'izay dia ilayntsika koa mahay mandanjalanja ny fotoana ananantsika mana 420 ora isika dia tokony mizara 3 mazava tsara ny adiny 8 voalohany dia natao amin'ny torimaso ny alina izany iny dia ny adiny 8 faharoa dia natao amin'ny asa fivelomana izany rehefa tediavam-bola fataontsika dia ny adiny 8 fahatelo dia ho an'ny zavatra hafa rehetra fialamboly fanaovana raharaha ao tokantrano ao anatin'izay tena zava-dehibe ao anatin'izay ny vavaka dia izay izany tena ilayntsika koa raha vao misy mifangalatra izany ireo adiny 8 telo ireo dia lasa misy zavatra mavesatra kokoa dia sahirana saintsika manarak'izay ihany koa dia tena ilayntsika ihany koa mahay manao ny zavatra anankiray amin'ny fotoanany tsy mangatakandro izany satria lasa mitambatra ilay izy dia tsy zaka ny saintsika intsony fa tena zava-dehibe dia ny fatokiantsika an'Andriamanitra efa voalaza teo moa izay hoe apetrao amin'ny fanahinareo rehetra dia izy ny miay antsika. Tena mahafinaritra loatra ty fitafatafan'androany ity satria dia tena matondra zava-tsoa be da be tsika tsy verimaina mihitsy tsika manaraka an'izao mpandarana izao satria manana zavatra be da be hoentina indray amin'izao taona vaovao izao mikasika manokana amin'ny fahasalamantsika tsirairay avy. Ny tsika maraparana anazy ary anatin'ny fotoanany fety tsika izao raha pitsy dia mbola fety ihany koa dia miara-mivory ny fianakaviana miara-mivory ny mpinamana ny fiarahamonina dia matetika moa ny fampiarantsika ny fety dia sakafo manao sakafo be da be dia lasa mihinana sakafo karazany be da be tsika amin'izay fotoan'izay ankoatran'izay ihany koa nefa mety hoe fety dia miaritory katrany maraina eo ihany ny fiaretatory ary indrindra ihany koa rehefa hoe miresaka fety dia ny mandindihy ny mihirahira ka mety hoe tsy hain'ny sofina intsony ilay feo le son ambony loatra zany maison sonore zany misy fihetsika ve azony dokotera entina ho an'ny mpijery atsika sy ho anay ihany koa mandritra izao fotoana ny fety izao mba handanjalanjana ny fahasalamana nefa mifaly. Tsy azo lavitra tokoa fa ao anatin'ny fifaliana isika satria mandray taona vaovao izay fahasoavan'Andriamanitra fa ao anatin'izay fifaliana sy fety izay dia ny tsara ho fantatritsika dia izao hoe tokony ao anatin'ny fotom-pisainantsika ilay hoe mahalala oniny izay fahalalana oniny izay voalaza tao amin'ilay New Start izay ilay hoe temperance dia tokony hahalala oniny izany tsika na amin'ny fisotro na amin'ny fihinana fahalalana oniny moa izany dia raha ny famaritana dia ny hoe tsy fandraisana mihitsy ireo zavatra fantatra fa
tsy mahasoa manimba fahasalamana ohatra ny zava-pisotro misy alcool zany zany tokony tsy ho raisina mihitsiny fa ny fahalalana honiny koa dia fanaovana amin'ny antonony ireo zavatra mahasoa zany hoe na amin'ny sakafo isika dia aoka ho amin'ny antonony ny karazany dia aoka ho amin'ny antonony fa ny fitambaran'izay zavatra tsy amin'ny antonony mety hoe mamy be matavy loatra sy ny sisa dia miteraka aretina ho antsika dia aoka tadiditsika foana hoe na mihinana na misotro isika dia aoka voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany dia na ny amin'ny lanjan'ny mozika sy ny sisa ataovy amin'ny antonony tsara fa afaka atao tsara mihitsy ny mifety sy mifaly ao anatin'izay antonony izay. Dia fiangana vaovao zany amin'ity taona ity amarana antsika anazy ary fanontaniana iray mikasika ny taona 2024 inona ny vina entin'ny ministeran'ny fahasalamana andanjalanjana an'izay fahasalaman'ny olona sy ny asa fitoriana izay satria tsy adinoana araka ny resantsika teo fa amin'ny alalan'ny fikarakarana sy ny fizarana sy ny fanampiana ireo marary no hitorintsika ihany koa hitorintsika ny filazantsara. Ilay niostat fandresana teo fiaingana vaovao dia miainga avy amintsika aloha iainantsika ilay izy dia avy eo zaraintsika amin'ny hafa be dia be zany ny hetsika azo tanterahana fa hanamizarana azo ataon'ny sambatan'olona izay zavatra izay amin'ny olona rehetra mifanerasera aminao dia azonao izarana izay hoe fiaingana vaovao izay ankoatr'izay ihany koa mety ho programa iraisana ao amin'ny fiangonana ohatra mety efa henontsika foana hoe expo santé karazana programa anankiray izay karakaray fiangonana anehoana fomba fisorohana fa etsy andaniny misy indray ireo efa marary dia misy indray ilay atao hoe foire de la santé izany hoe misy fitsaboana ao anatiny izay tokony fameno zany ireo hoe sady mitsabo ianao no manoro hevitra an'ilay olona mba tsy hiverenany aretina tsony indray. Eny ary tompo mankasitraka indrindra Docteur Amboara tamin'izay valim-pantanana nafinaritra be rehetrarehetra izay entina tsara mihitsy amin'izao taona vaovao izao ananana fiaingana vaovao ary ananana farafaratsy ny anenana ireo izay aretina mety hitranga sy malaky mpahazo antsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Mankasitraka indrindra tompoko. Mankasitraka dia manao veloma mandram-pioana ho an'ny mpanaraka rehetra mirary taona mahafinaritra ao antsika rehetra. Ia, dia ao anatin'izay tsy sasatra mihitsy izahay mirary soa antsika rehetra mitondra ny firarian-tsoa amin'izao taona vaovao 2024 izao. Dia tsika anaraka ireo namana izay nandefa manokana firarian-tsoa ho an'ny mpijery. Ny azoko ambara angamba dia hoe engany mba taona hitondra fahombiazana ny taona 2026 dia mba ahazo fitahiana ihany koa ny isa-tokantrano anatin'izany. Mirary tombo voasambatra ao antsika rehetrarehetra ary hitondra soa sy fitahiana ao antsika rehetra ny ity taona 2026 ity ary hitondra fifandraisana ety dia ety amin'Andriamanitra. Mirary soa daholo izay mahita antsika amin'izao engany mba tratran'ny farany daholo andro any dia mba tratran'ny voalohany indray raha pitsy. Kokoa daholo ho anazy mahafantatra na rehetrarehetra indrindra fa ho an'ny namako rehetrarehetra. Manova fety milay be daholo. Rary soa antsika rehetra zany amin'izao taona vaovao 2024 izao ny fitahian'ny tompo ho amintsika rehetra. Rary soa. Mirary taona vaovao mahafinaritra sy sambatra rehetra ho antsika rehetra ary mirary mba ametraka ny fiainany miaraka amin'i Jesosy mandritra ny 2024 iny ihany fa ao aminy no misy fahombiazana. Za mety mbo hiova amin'izay kosa angamba ny fiaina ao Madagasikara ny mandroso. Firarian-tsoa aloha dia mba ho ahita fahasalamana aloha voalohany indrindra angambany ho an'ny rehetrarehetra dia mirary soa ho an'ny rehetra havita ny fikasana rehetra zany izay fikasana ho tanteraka daholo. Tanteraka avokoa izay fikasana tsy vita tamin'ny 2025 zany dia mba ho tanteraka amin'ity taona vaovao tsidika 2026 ity. Ny firarian-tsoa an'ny zanaka fianakaviana havana manjakaiza dia le fiankinana fanandramana iainana mihitsy zany le finoany le finoanan'Andriamanitra be dia be ireo teny fikasana ao amin'ny baiboly dia mitoky amin'ireny tiako be le hira manao hoe
ny finoko dia ohatran'ny votsinampy na dia ohatran'ny votsinampy aza dia afindra tendrombohitra. Tena mametsivetsana iny irininy foana ny saiko sy ny foko a, dia izay koa no tena iankinana satria ilay fiainana tsy hamora hiamafy ka apetraka eo amin'Andriamanitra fa na dia mafy aza dia ho voafehy ary na dia misy aza ny fitsapana dia ho zaka. Asio teny fikasana kely anankiray ary ho an'izay olona izay mijery antsika. Ay, ny teny fikasana tena anjosoa iny tena tsy afaka fidio izay ho tomponareo fa raha izaho sy ny ankohonako dia hanaompan Jehova izahay. Mankasitraka indrindra. Sotra indrindra tompoko.
Ny fahasalamana ny voalohan-karena ary dia mbola mitoetra any ny resaka fahasalamana ao amin'ity alina ity ato anatin'ny fandarana manokana eto amin'ny televiziona Oasis ary manana vahiny manokana ihany koa dia tsy iza izany fa ny avy ao amin'ny PAS Polyclinique Adventiste Soamanandrariny. Miarahaba anareo mirahalahy izahay. Ny ato amin'ny akavanako dia Andry Antody Hermanga izay misehatra ao anatin'ny administrateur ao amin'ny PAS, ary ny ato amin'ny akaviako indray dia docteur Ratsihoarana Miarina izay directeur technique. Miarahaba anareo izay tonga soa eto amin'ny plateau. Miarahaba namana Ertina ary miarahaba ny mpiainy ihany koa. Miarahaba ny namana Ertina dia miarahaba ny mpanaraka rehetra ny izao fandaharana izao sy miarabantsika sady na satria ny taom-baovao. Izay resaka hoe polyclinique izay misandrahaka amin'ny zavatra maro, mety misy hoe mbola tsy mahatakatra tsara ny inona avy ny seharan'izany polyclinique izany. Omeko any docteur Miarana zany omeko any Monsieur Hermanga ny fanazavana mombamomba n'izay hoe inona ny polyclinique adventiste dia aiza ny toerana mety ahitana an'izany. Misaotra indrindra namana Ertina ary tiako eto am-piandohana ny manatitra sady araka ny voalazan'ny namana mpiara-miasa iteo ny fiarabanantsika rehetra mpiaino sy mpanatrika an'izao fandaharana izao, ny firarian-tsoa an'ny taom-baovao araka ny voalazan'ny Filipiana toko 4 ka ny 7 dia engany ny fiadanan'ny tompo tokoa ho amintsika mianakavy. Eny tokoa mahakasika n'ilay fanontaniana napetraka ao teo ny namana Ertina dia tsara tokoa ny ahafantarany be sy ny maro ny mahakasika n'izany atao hoe polyclinique adventiste Soamanandrariny izany. Ny polyclinique adventiste Soamanandrariny dia nanomboka tamin'ny taona 2024 no nisy ny fiantsoana azy ny ova ho polyclinique adventiste Soamanandrariny. Izay hitantsika aty Soamanandrariny ny adresy mazava tsara moa zany dia ny hoe PK6 RN2. Matetika ny mahazo no voalaza matetika, voatonona matetika rehefa miresaka ny be sy ny maro, fa ny polyclinique adventiste Soamanandrariny zany dia mora hita satria aty amin'ny lalana RN2 makany Tamatavy iny no misy azy. Raha fehezina tsotsotra fotsiny ny polyclinique adventiste Soamanandrariny na maha polyclinique azy zay dia maro sehatra fitsaboana izay hitantsika ao amin'ny polyclinique adventiste Soamanandrariny. Ary izahay moa zany dia misehatra amina département anankitelo. Raha fizina dia izao no mahakasika azy ireo. Ny voalohany dia amin'ilay ataontsika hoe mialatsiny amin'ny teny vahiny département médico-chirurgicaux na ny resaka fitsaboana sy ny fandidiana. Ny faharoa dia ny DDCMF no iantsoana azy département dentisterie maxillofaciale izay mahakasika ny resaka ativava sy ny fitsaboana nify hatramin'ny fandidiana voalaza sy voarakitra ao anatin'ny ativava mahakasika ny nify avokoa moa izay rehetra izay. Ary ny fahatelo farany dia ny hoe DSC na ny dispensaire département santé communautaire azafady izay le niova anarana tamin'ny taloha le mety ahafantarantsika azy le hoe CMCAS na koa azotsika ahitsy amin'ilay filazana hoe dispensaire. Misehatra amin'ny fitsaboana sarababem-bahoaka na ny santé communautaire arak'izay voalaza zay. Ireo départementa telo ireo zany no départementa hitantsika ao anatin'ny polyclinique adventiste Soamanandrariny izay manome ny fitsaboana maro lafy izay mety ho hitantsika mety mbola ho resantsika afaka fotoana fohy eo rehefa avy eo mahakasika n'izay fitsaboana maro lafy izay mety ho hitantsika ao amin'ny polyclinique adventiste Soamanandrariny izay. Zay izy raha fiheziko namana Ertina. Mankasitraka indrindra tena tsara fantatra izay resaka momba ny PAS izay mba tsy teny fotsiny hoe ao amin'ny polyclinique hono dia inona hono ny zavatra atao fa dia fantatra izany ao amin'ity androany ity fa mbola hijanona ao amin'ny Monsieur Hermanga ihany misandrahaka maro ary atao hoe ny aretina saika ny aretina rehetra zany dia efa voatsabo ao avokoa. Ny antony anankiray mahatonga ny olona hanao fitsaboana tena sy hitoetra any an-trano dia amin'ny fahefan'ny mividy izy io. Ary maro ny olona izay atao hoe manao izay saim-patany noho izay hoe tsy manam-bola izay, manahoana ny sehatry ny hoe ho takatry ny sarambabem-bahoaka ve ny fitsaboana ao amin'ny PAS. Tokoa misy fitentsika malagasy manao hoe arena ny fahasalamana.
ary izay arena zay a zava-tsarobidy tokoa ho an'ny tsiraray avy. Fahasalamana no resaka eto. Tsara tokoa raha ohatra ka apetraka amin'ny tsiraray avy ny mahasarobidiny izany atao hoe fahasalamana izany. Ary isika tsiraray avy a dia mananjo isitraka n'izany fitsaboana izany avokoa raha sendra ny tsy fahasalamana. Fa voalaza teo ilay hoe ahoana ny fahafahamividy sy fahefamahefa ho an'ny tsiraray avy raha sendra sanatrika tody ny tsy fahasalamana. Ambarana eto fa azontsika atao ny misitraka ny fitsaboana maro lafy ao amin'ny poliklinika adventiste. Maro ireo karazam-pitsaboana na koa ny ataontsika amin'ny teny vahiny manao spécialisation izay azontsika sitrahana eo anivon'ny poliklinika adventiste Soamanandrariny. Tsy voatery ho lafo, tsy voatery ho ambony vidy ny arena izay ho azontsika amin'ny fahasalamana. Ny azonay atao dia hoe raha sanatrika tsy maintsy tody sy fahasalamana, manantona toby fahasalamana ary anisany aro anatin'izany ny poliklinika adventiste Soamanandrariny. Misy sokajim-piarihana izay tandrifin'ny tsiraray avy sy sokajim-pitsaboana tandrifin'ny tsiraray avy ao aminay. Ary voalaza teo araka ilay resako teo hatramina département santé communautaire izay tandrifiny sarababavahoaka avokoa dia tafiditra ao anatin'ny fitsaboana sy ny tolotra azonao sitrahana eo anivon'ny poliklinika adventiste Soamanandrariny. Ko manasanao sahady raha sanatria ka tody sy fahasalamana ny anantona tsy ambeambambana an'izany toby fahasalamana sy toby fitsaboana izany. Mankasitraka indrindra Monsieur Hermanga, hitodika manokana indray atao amin'ny docteur Miarina eo amin'ny resaka fahasalamana dia mbola salama aloha ny olona amin'ny voalohany ary mety hoe tsy fitandremana ve sa fanaovana tandrevaka ny mety ho antony izay hoe mahatonga ny tsy fahasalamana izay. Ankoatra ny fitsaboana ataonareo, inona ihany koa ny azo atolotra ho an'ny olona zany manoloana an'ireny hoe fisorohana sy ny sisa ireny? Araka ny tenin'ny Eritiana teo moa hoe mety hoe tandrevaka ve sa inona ny antony mahatonga ny aretina? Be dia be antony mahatonga ny aretina. Mety hoe tandrevaka mety anatiny. Rehefa misy fotoana koa izy io tsy fahafantarana ho an'ny zavatra anankiray na tsy fahafantarana ho an'ny fomba fiainana anankiray, tsy fahafantarana ho an'ny fomba fisakafoanana anankiray, tsy fahafantarana ho an'ny fomba fiainana anankiray izay tokony atao manokana. Dia amin'ny poliklinika adventiste izay hoe tokony lazaina hoe confessionnel ara-panahin'ny poliklinika adventiste moa dia fahafantarana ny olona aloha voalohany indrindra hoe tepolo ny fanamasina io tenantsika io an'Andriamanitra io dia mila kolokoloina mba ahafahan'ny toetra eo mila atao izay hasalama azy. Dia ampahafantarina azy hoe ahoana, inona ny fomba mety avy taminao ve nahatonga an'ilay izy sa avy tamin'ny fomba fiainana anankiray. Raha tsy fahalalana moa ilay izy dia ampahafantarina izy. Inona moa ny tsinony tsy mahalala izy tsinony? Raha fahalalana indray dia ampahafantarina azy hoe tadidio tsika rehetra reto kristianina tian'Andriamanitra toerana. Vatana ohatrany ahoana ny tianao hitoerana ny fanan'Andriamanitra. Dia eo mandeha ho azy moa ilay hoe ahoana ny fomba fiaina tokony atao. Mety fomba fikolokoloana vatana io, ahoana koa ny fomba fisainana tokony atao miaraka amin'ny Kristy satria tsy vitantsika rery manao an'io raha tsy misy fanampian'Andriamanitra. Izay ilay amin'ny confessionnel azy dia atora rehefa anatin'ny fitandremana zany izay. Ary mariko moa fa ny akabeazan'ny fikaroana amin'izao fotoana moa dia mametraka foana hoe misy fomba fiaina araka ilay teny vahiny moa hoe moyen génodététique, hygiène de vie, hoe fadiovany fitondranao ny fiainanao sy ny fomba fisakafoananao izay tsy valafatra betraka amin'izay moa tsika fa anisan'ny voizina izay ao amin'ny poliklinika adventiste Soamanandrariny mahafana mitandro aretina maromaro tsy akasika antsika olombelona. Mankasitraka indrindra amin'izay sady torohevitra ihany koa moa izany no atao hoe valiteny ao anatin'ny fandaharana izay arahantsika. Tsy vitan'ny hoe fitsaboana fotsiny izany fa misy ihany koa ny fanarahana sy torohevitra manokana izay omena. Maro ny zavatra efa lasa ary ny valiny iny moa izany taona 2024 dia tahaka ny orinasa rehetra inaviny mety fanatsarana mba tonga kokoa zany anakaiky ny mpiaramonina ary indrindra ihany koa mba hanatsara ny fitsaboana, ny kalitaon'ny fitsaboana izay hoentinareo ho amin'ity taona 2024 ity. Fanatsarana kalitao izy ianao efa anatin'ny ataoko amin'ny teny vahiny moa hoe projet moa izy io.
fanatsana ny kalitao zany anatin'izay ny kalitao voalohany aloha amin'ny resaka fifandraisana amin'ny marary aloha tsy maintsy misy kalitao amin'iny. Eo ihany iny fa ny amin'ny fitaovana ampiasaina koa nefa tsy maintsy hatsaraina manaraka toetrandro araka izay azo atao. Rehefa anatin'ny fikasana izay zay ngamba no omeko ny rehefa avy eo omeko ny maseur manga ngamba momba an'izay satria misy resaka ara-bola izay zavatra izay afahana manomana an'ilay izy. Ny amin'ny resaka fitaovana, misy fitaovana efa tranainy ao dia misy hatsaraina kokoa. Na manampy fitaovana izay mampitombo kokoa ny fomba fiasa mba ho anakaiky kokoa ny tena tsara hatrany. Izay hoe ny azoko avaly momba an'izay hoe kalitao zay dia mifanakakezana vahoaka moa io zany fa nataony ary mbola kasainy ho atao foana. Nandritry ny 2024 iny nanao hetsika maromaro izay tao amin'ny poliklinika adventiste Soamanandrarana niara-niasa tamin'ny fiangonana. Misy fiangonana maromaro mikasy ohatra hanao hetsika ara-pahasalamana. Dia manasany eo mangataka fiara-miasa, misy moa mangataka fanohana ara-bola dia indray tsy ara-bola no menay fa ara-pitaovana sy hoe zahay mpiasa ao mihitsy ny mandeha manantona an'ilay toerana. Indraindray misy any ambanivohitra izy ireny, misy ny tany Arivomamo, misy amin'ny fiangonana madinidinika aty akaiky aty, misy ny tany Ampitatafika, dia misy tolotra mamempo nataonay. Sady ilay izy ampiarahana amin'ny ara-panahy moa zany amin'ilay hoe manakaiky mivoaka satria tanjonsika tsy nasitrana ny ara-nofo fotsiny fa ny ara-panahy koa mila sitrano anatin'izay rehetra izay. Efa natao izay ary izany ho atao foana ho tazomina fanaovan'izay ary ho hatsaraina bebe kokoa. Dia eto moa dia efa milaza hoe ho an'izay mitady fiara-miasa na fiangonana eo na tsy haiko mety fikambanana na toeram-pianarana satria misy an'izay koa dia afaka misy fiara-miasa ataony amin'ny poliklinika. Mila miteny mialoha fotsiny ahafahana mandamina amin'ny programa satria Andriamanitra koa moa tsy tia zavatra tompon'ny filamina izy fa tsy tompon'ny fikotranana, dia mila mandamina mialoha fotsiny tsika ahafahana mantanteraka an'izay ho fanakakezana bebe kokoa ny fiarahamonina sy fampianarana amin'ny tsy fitsaboana fotsiny fa sady mba mpianatra ihany koa hoe ahoana mba ho asalama mba tsy hapoitra ny aretina. Ny aretina tsy maintsy misy foana. Fampianarana foana ny olona mba hena ilay izy satria efa tady tsoaraka ny indray amin'izao fotoana izao ny fitsaboana ny aretina misy amin'izao fotoana izao. Tody atao aminao ary misy herimangany amin'izay hoe inavy eo fanatsarana ny amin'ny kalitao sy ny fampitaovana ao anatin'ny poliklinika adventiste Soamanandrarana. Eny tokoa anisan'ny fanontaniana manan-danja tokoa izay fanontaniana izay satria raha fehizina dia efa nihoatra ny 30 taona no nisiny zany sehampitsaboana adventiste teto Antananarivo izany. Na dia hoe taty aoriana efa taty amin'ny taona 2024 moa zany no niova ho poliklinika adventiste Soamanandrarana ny fiantsoana ny toeram-pitsaboana, fa misy dia misy tokoa ny fanatsarana izay kinasa ho tanteraka ao anatin'ny 5 taona ho avy. Misy ny vinavina ao anatin'ny foezaka ary misy ihany koa ny vinavina ao anatin'ny lavitrezaka. Ny ao anatin'ny foezaka zany zao raha tomboko amin'ny lafin'ny ara-panahy dia nihevitra ny poliklinika adventiste Soamanandrarana fanao hetsika ara-pilazantsara ngezabe anankiray amin'ity taona 2024 ity, izay hoentsika miandalana sy ampahafantarantsika miandalana eny ihany moa zany ny fotoana, ny toerana sy ny mahakasika n'izay hetsika ara-pilazantsara goavana izay mahakasika ny ara-pilazantsara sy ny fivavahana sy ny fitsaboana. Fa efa ao anatin'ny vinavina ho amin'ity taona 2024 ity zany. Mahakasika ihany hatrany ny resaka lafin'ny ara-pivavahana satria izay no famaritana ny antom-pisitsika dia nitory ny filazantsara maneran-tany manofana ireo mpiara-miasa ao anatin'izay lafiny ara-pitoriana filazantsara izay ary isorako manokana ny fitantanana no nanomezana ny manana pasteur aumônier ny poliklinika adventiste izay misehatra ao anatin'io fitsaboana sy ny asa fitoriana filazantsara io mihitsy. Ary voatsela dia niofana tany ivelany mihitsy ny aumônier adventiste, aumônier izay misehatra eo anivon'ny poliklinika adventiste, mahakasika ny hoe ahoana ny ahafahana mahatratra ny vahoaka maro samihafa, ny mpiaino maro samihafa, ireo liana maro samihafa amin'ny resaka fitsaboana indrindrandrindra amin'ny lafiny ara-panahy. Eny fa na dia tsy ny kristianina aza
dia efa niofana ho amin'izay ny pasteur Aumonier izay misehatra ny poliklinika adventiste. Raha tsy ivina moa misy ireo vahiny avy any ivelany izay mpino silamo sy ny mpino maro samihafa, ny hindoisme izay tonga mitsabo tena ao anivon'ny poliklinika adventiste, dia reny olona reny olombonjena avokoa ko dia miezaka amin'ny poliklinika hatratra faran'izay lavitra ny asa fitoriana filazantsara. Raha makasika ny aty amin'ny lafin'ny teknika indray dia ny resaka fitsaboana dia misy ny vinavina izay tiana ho tanterahana ao anatin'ny fiezaka, dia ny fanavaozana ireo fitaovana medikaly izay esanay sy entina hitsaboana ireo marary maro samihafa. Ao anatin'izany zany zao ny eo amin'ny départementany dentisterie dia ny fanoloana vaovao ny fandrinan'ny marary nify na ny fauteuil dentaire ho isika, izay tsara avaozina ary ampanarahana ny fenitra mahakasika ny fahasalamana izay mety ho tandrify ireo izay mila ny fisitrahana zany zava-baovao izany. Anisan'izany ary manarak'izay ihany koa dia misy ireo fanokafana fitiliana vaovao ara-tsary na ny radiographie sy ny échographie. Isy anaovana investissement vaovao an'ity taona 2026 ity ho an'ny fahazahoana zany fitaovana lehibe izany ho tombontsoa azony marary sitrahana sy azon'izay rehetra mandalo amin'ny poliklinika adventiste Soamanandrarina izany zavatra izany izay atoato sy amin'ity taona ity avokoa zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny foezaka. Ary ny zava-dehibe goavana anankiray koa dia vidy fitaovana moderna izay fampiasa amin'ny laboratoire izay ampivoarana ireo fitiliana ny aretina maro samihafa ka azahoana valiny aingana dia aingana. Ny mpisehatra anisan'izay laboratoire ihany koa dia ampahafantarina antsika eto fa manao fampiofanana sy fiofanana any ivelany izay feheziny sy iarahana amin'ny université Loma Linda avy any États-Unis, satria ny poliklinika adventiste dia tsara ho fantatsika hatrany fa dia tafiditra ao anatin'ilay fikambana-be mpitsaboana maneran-tany adventiste na ny ataontsika hoe amin'ny alatsina amin'ny teny anglisy Adventist Health International. Izany hoe misehatra maneran-tany ary isy fanofanana ho an'ny mpiara-miasa rehetra tandrify ao amin'ny fitsaboana ho tombontsoa ho an'ireo izay marary mety sitraka fitsaboana eny poliklinika adventiste. Raha tsy teny afa-tsy ireo telo ireo zany ireo efatra programa efatra ireo ny ao anatin'ny ezaka indrindra izay tsy maintsy ezahan'ny poliklinika adventiste ho tanterahana. Ny lavitrezaka moa zany dia vina ao anatin'ny 5 taona satria manana laminasa anatin'ny 5 taona izay dia ny anangana ifampianarana mpitsaboana mpitsabo-panampy adventiste izay ho ataontsika eto Antananarivo isehatra eo anivon'ny poliklinika adventiste mba azahoan'ireo izay mety ho sitraka sy mpiara-miasa mahomby mahay mahitsy ara-pitondran-tena ary afaka hijoro sy hitory ny filazantsara amin'ny sehatra fitsaboana satria azadino fa ny fitsaboana dia tanakavanan'ny asa-pamonjena ihany koa. Koa dia raha fitiniko dia zay no azoko lasaina na maneritiana mahakasika ireo vinavina ao anatin'ny fotoana fosy lavitresaka eo anivon'ny poliklinika adventiste izay misy atsika. Efa tsara mbola tena mihatsara hatrany rehefa mandeha ny fotoana ary miezaka ihany koa manaraka ny toetrandro anatin'izay sehatra ny fitsaboana izay. Inaro manakana antsika raha sanatry tojo fahasalamana mbola ho tsindrina izy mirahalahy moa zany izay fanetanana izay dia omeko anareo ny fitenena. Etam-pamaranana dia sitrakay ny irasoatrany ho antsika rehetra ho an'ity taom-baovao ity. Engane mba hitoetra ao amintsika ny voalazan'ny jaona fahatelo sy ny andiny faharoa hoe mangataka ao ry malala mba ho ambina sy salamana isika ho tanteraka amintsika avokoa na izy zany. Manasa antsika raha toto tsy fahasalamana izahay mpiantsehatra mpitantana asa eo anivon'ny poliklinika adventiste anantona ny toeram-pitsaboana izay akaiky antsika indrindra. Ary tsy latadanja amin'izany ny vitan'ny poliklinika adventiste Soamanandrarina. Mirehareha ho an'izany izahay ary afaka mijoro vavolombelona ny amin'ny asa fitoriana ara-pitsaboana izay sahaninay sy haninay ao amin'ny lafiny fitsaboana. Koa dia manantona fa maro lafy ny fitsaboana azonay atolotra ho anareo ary mahavita
tsy latadanja nita amin'ny hafa ny polyclinique adventiste raha nisehatra fitsaboana ny resahana eto Madagasikara. Ko dia manasa antsika raha sanatrika atao tsy fahasalamana ny anantona. Ny namako moa docteur miarina amin'ny lafiny teknika dia mbola namafy an'izay makasika ny fitsaboana izay fa hoa dia fisaorana mitafotafo sy firarenitsoa ho antsika rehetra mpiaino sy mpanatrika an'izao fandarana izao. Fanampin'izay ataoko efa mafiazana man'izay rehetra tenenin'ny namana Hermanga zay. Firariana ho antsika rehetra aloha amin'ity taom-baovao ity dia mbo salama tsara avokoa. Misy moa miteny hoe tsy faly ny mpitsabo rehefa tsy marary ny olona, mariko fa diso izany teny zany. Ny atao tsy maintsy hanasitrana foana fifaliam-ponay ny asitrana anareo ny marary tsy maintsy misy foana fa nirariana amin'ity fotoana fety ity mba ho salama tsara avokoa tsika rehetra, ho lavitry ny aretina aro ambinin'Andriamanitra mba ho salama tsara avokoa, mba fitandremana sy prévention ny amin'ny tsy fahatongavan'ny aretina sisa no amonjetsika hopitaly fa tsy hoe hitsabo zavatra mafy sanatrian'izany. Ka dia mirary soa antsika rehetra fa vonona trano nefa izahay hanampy anareo hitondra mbavaka anareo ary tiako marina eto moa fa fitaovana ampiasain'Andriamanitra fotsiny izay mpitsabo fa izy ny tena manasitrana anatin'izany rehetra izany. Ka dia mirary soa antsika rehetra tompoko. Makasitraka ny tao amin'ny polyclinique adventiste Soamanandrarina isika niaraka tamintsika tamin'ity alina ity mbola mitohy ny fiarahantsika dia aza mialatra any amin'ity fahita lavitra ity sy ho anareo izay manaraka ny pejy ao amin'ny Facebook fa andaona isika isan'andro kely dia miaraka hatrany isika rehefa avy eo. Samila za tena ti miandrandra no duri fuai ni funa fa easy tundra fianana vavao valuni antsuni resuni tanani wanaoni fitavani
rehefa hoe fety dia manao metimety zay no mahazatra antsika na malagasy na ny vahiny ihany koa ka zay indrindra nivoaka kely tato amin'ity studio mahazatra antsika ity izahay androany ary niresaka manokana tamin'ireo mpivarotra sy olona zay any ivelandreo resaka manao metimety aty dia niresaka ny taovolo zany rehefa nijerena niaraka tamin'ny kirakira taovolo anankiray dia ny fijerin'izy ireo zany amin'ny ankapobeny fanjifan'ny olona tamin'iny taona 2024 iny dia tsapa fa niena na zareo ihany koa dia mahatsapa fa miaina ao anatin'ilay na dia hoe mifarana ary ny taona dia miaina ihany ao anatin'ilay aiai kely mikasika ny fahatapahan'ny herinaratra ary izay koa anisan'ny nitarika ny fiainan'ny mpanjifa rehefa niaraka tamin'ny madame Larissa izahay dia toy izao sy toy izao ny zavatra nilazainy. Satria izay zao miasa tena dia nefa izay tena niaina tanteraka tao anatin'ny velestazy mihitsy tamin'ity taona ity tena hoe mafy dia tamin'ity faran'ny taona sy krismasy ity koa izay mba nanantena mba hoe mba hisy vola mba betsabetsaka mba hiditra fa tena tsotra nisa-taona mihitsy satria izay misy taona eo am-perinasa mihitsy nitapaka ny jiro dia azo lasaina hoe mafimafy kely fa manantena izay hoe mety mba efa mba ilako amin'izay amin'ny taona manaraka ho azy. Drano koa zao dia aminay tapaka matetika tena hoe izay zao isan'andro mividy rano fitonjato indray bidon tsy haina tokony izy fa ny andro koa somary ratsiratsy dia eo koa ilay jiro dia lasa kamo angamba ilay olona ilay hanao volo satria indraindray ilay izy première dia lasa ilay olona mandeha. Dia raha toy izay ny taovolo eo amin'ny vehivavy dia niaraka ihany koa izahay tamin'ny Rajon Panety izay nanamafy ihany koa ny fahasarotan'ny fitadiavana tamin'iny taona 2024 iny teo amin'ny asany zany. Donc jerentsika indray ny fanandramana nozarain'ny Rajon Panety. Raha eo amin'ny zava-misy niainana aloha zany tamin'ny taona 2024 dia hita hoe tena mafimafy ihany. Ka ohatra amin'izany hoe ny adi-penana zany tena mafy mihitsy na ny eto amin'ny tsena ihany koa zany efa mihavitsy zany le olona tsy fantatra hoe sahirana daholo ny olona zany amin'le vidim-penana dia miatraika ho azy amin'ny zavatra misy amin'ny asa atao zany. Ia, fa na izany na tsy izany nefa dia manantena ihany izy ireo ary mbola manana etaeta ny hatsaran'ny zava-misy amin'ity taona 2024 ity. Io moa araka le fitenenana hoe solavo iamindra soka nda hitsako amin'ny fiainana. Hita hoe sarotra zany le taona 2024 izay nidiavintsika teo amin'ny vina amin'ity taona 2024 ity zany dia vavaka mafy zany mba hoe ho tsara zany ity taona 2024 ity mba taona zina ho an'ny vahoaka malagasy zany indrindra moa zany ny sarababen'ny vahoaka. Dia eo ihany koa zany hoe fiezahana isa nambara tonga mpahefana rehetrarehetra zany mba hijery fotony mihitsy mahazo ny vahoaka hoe inona zany no zavatra tokony hojerena indrindra moa zany ny sosialy moa zany tena angatana i vahoaka zany amin'le vidim-penana zany mba hoe atao mora mihitsy zany satria atao hoe andro mifanivany zao dia izay moa zany hoe vokatra andrasan'ny vahoaka zany amin'izao taona vaovao 2024 izao. Ia, fa tsy mijanona eo amin'ny fanaovana metimety ny fanaovana fety fa misy ihany koa ary indrindra dia mikasika ny sakafo. Somebiseby daholo ny olona androany dia ny tsena tarika fitohanana be mihitsy zany raha ny tety amin'ny manokana ny jerena. Nivoaka ny tsena daholo ny olona rehetra ary raha resahana dia nandeha mihitsy izahay nijery ireo mpivarotra sakafo natomboka tamin'ny vatomamy satria mahazatra antsika loatra, mahazatra antsika malagasy loatra ny fifampizarana ny mamy rehefa fety toy izao. Dia rehefa nakeny amin'ny mpivarotra vatomamy izahay dia toy izao sy toy izao ny zavatra nolazainy ireo mpivarotra zany. Nahita zareo fa tsy dia nahazahoana tombony loatra ny vatomamy tamin'ity fety ny faran'ny taona ity
raha zay zany no tazanjareo amin'ny akapobeny. Marefo ny fahefa-mividin'ny tokantrano dia hojerentsika ato fa raha ny filazan'zareo dia ny mahazatra dia zatra mividy vatomamy amin'ny kilao na amin'ny sachet ny fikambanana, fiangonana, tokantrano na mpinamana. Andao raha antsika nety fanadihadiana iray nataonay teny amin'ny mpivarotra vatomamy iray ity. Tena tsisy fanomanana ho avy mivarotra foana isan'andro. Tena tsaratsara tsy mieritreretana azy tena tsy manam-bola ny olona. Hena ny fivarotana an'ilay izy satria raha isa-taona mahalany betsaka e. Ma tena hoe roa zany hoe atsasaky ny andro dia ilay isa-taona zany zao no anisinay amin'izao. Toy izay ny vatomamy fa tsy miala amintsika malagasy ihany koa ny laoka dia ny akoho amam-borona. Rehefa nijery teny amin'ny varotra sy teny amin'ny tsena fivarotana an'ireny akoho amam-borona ireny zahay dia mitovitovy ihany ny fanambaran'ireo mpivarotra. Andeha jerentsika indray ny fanadihadiana. Manana biby aloha izany dia eo ihany satria ny olona tsy manam-bola amin'izao vaninandro izao. Tapavitrian'olona aloha izany tena misimisy ihany. Ilay olona izany eo amin'ilay toerana ara-bola izy tena mbola tsy manana mihitsy. Ny taona 2025 ity moa izany tratran'iny crise kely iny tsika dia eo ihany amin'iny tamin'ity taona 2025. Ia, afa kosa indray ny eny amin'ny tsenan'ny hena. Ny zavatra hita sy ny zavatra tsapa zany tamin'ny fidinana ifotony dia miezaka daholo ireo fianakaviana tsirairay avy mba manao izay mety amin'izao faran'ny taona izao amin'ny fahafahan'ny vidiny tsirairay avy. Rehefa nakeny amin'ny mpivarotra hena indray zahay dia hita fa hoe miezaka ireo ankohonana mividy manao izay mety arak'ilay nilazaiko teo. Mampiavaka kely ilay fety amin'ny faran'ny taona na ihany koa ny voalohany taona rapitso noho ny mahazatra. Andao jerentsika indray ary ity fanadihadiana farany miaraka mpivarokena sendranay ity. Tapavitrian'ny fitsena aloha dia hita kely rehefa fety ny andro dia mihinana ny hita. Ny olona zany tsy hita hoe tsy manana rehefa tonga amin'ny fety fa manam-bola daholo olona rehefa fety. Dia tsara ny tsena. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi Seigneur, je peux prouver ma foi. Tu m'as ouvert les bras et tu
mandeha ny fotoana fa mbola eto an-trano sika miaraka amin'ity fandarana manokana eto amin'ny televisiona Oasis ity dia andray vahiny manaraka indray tsika ho amin'ity alina ity azo lazaina hoe vahiny nefa ihany koa tompotrano satria dia ny mpitantam-bola ato amin'ny radio sy ny televisiona Oasis no manoloana antsika dia tsy iza izany fa andriany aina haritahina miarabanao. Miarabanao Hertina. Tonga eto moa ianao dia ho ametrahana fanontaniana maromaro vitsivitsy ao anatin'izany fampahafantarana manokana zany amin'ity televisiona Oasis ity fa ny voalohany indrindra tsara ho fantarina angamba dia hoe inona ny tena tanjona ny fototra hijoroan'ity televisiona Oasis ity. Ya, ny tanjona dia tsotra. Izy zany télé mpinoana. Dia ny mission zany dia mahitsy hoe hitory ny hafatra adventista. Azadizo azy zay, radio mpinoana izy zany dia natao hitoriana ny filazantsara maneran-tany ary zay koa mission hoe hitory ny hafatra maneran-tany. Ny taona 2024 dia nanamarika manokana zany ny amin'izany hoe televisiona Oasis zany satria tao anatin'izay no teraka ny 2024 azo lazaina hoe tsara zany ny eritreritra rehefa mandinika an'izay 2024 zay inona daholo ny ezaka efa vita nandritra ny taona 2024 raha anao jery todika kely sika. Ya, Hertina mafimafy satria tamin'ity taona 2024 ity no niainga ny installation. Zany hoe niainga avy any amin'ny tsy misy dia tonga amin'izao zavatra izao tsika. Ary isaoran'Andriamanitra izany satria raha ny herin'olombelona dia tsy mahavita an'izao. Satria ny fitaovana ray tsy mora vidy fa izay fitaovana ray izay tenenina na dia bitika kely ary dia lafo vidy avokoa. Kanefa isaorantsika Andriamanitra fa noho ny tsilosaina avy any ambony satria izy no nyteny hoe mandehanina reo atao mpianatra amin'ny firenena rehetra dia izao fomba iray ahafahana mitory ny hafatra maneran-tany. Ary isaorana koa nefa ny mpitantana asa tamin'ny Fédération Madagasikara Centre nanaiko fitaovana avy amin'Andriamanitra hanatanterahana izany mission fitoriana ny asa feny fitoriana ny filazantsara izany. Ao anatin'izany ihany koa dia maro ireo atao hoe malala tanana sy tsara sitrapo nanoana na tambavaka io na arabola na tampitaovana ihany koa dia rehefa mijery ny lasitsika dia tsy hay ihany koa nefa ny tsy banjina ny ho avy satria mieritreritra matoa manangana zavatra iray dia mieritreritra ny zavatra ho avy amiratra inona indray ny kinasa sy ny tanjona hotratrarina amin'ity taona 2024 ity. Misaotra lahy Hertina, ny voalohany aloha zany dia hoe misaotra antsika izay rehetra nanoana. Tena isaorana era-po era-tsaina. Ary ny fanerinay dia hoe Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane hamaly fity anareo. Kanefa tsy mijanona eto tsika fa mbola vao manomboka ihany tsika izao Hertina dia mila mitatra, mila mandeha lavitra satria raha amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 40 km de rayon eo no azon'ity fahitalavitra ity. Kanefa ny tanitsika dia maneran-tany. Ary rehefa manana vinavina zany hiditra amin'ireo mitady fomba rehetra hidirana amin'ireo hoe ahoana na azahoana mandefa ity télé radio Oasis ity mba ho hitan'ny hatsany ivelany any. Ary izany dia mbola hoentsika mivavaka izany fa tsy misy zavatra izay tsy vita mivavaka e. Ary izay ny tanjona hoe vampivavaka maro mandeha foana eo. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika, Andriamanitra mamaly satria asan'io izy manome ny fomba rehetra, manome ny tsilosaina rehetra mba hatateraka ny mission izay nampanaovina antsika. Resaka hafa mihitsy ity
izay ianao moa zany mpitantam-bola ihany e, dia resaka somary miataka kely ny amin'ny resaka fahitalavitra ty ho antaniko anao ty fa misy ny olona sasany mampidi-bola betsaka fa vitsivitsy ny zavatra voatsangany, misy n'izay nefa kelikely ny ampidiriny fa toa hitanao hoe manana zavatra izy. Inona ny tsy ambaratelo ahoana ihany koa mety fomba fitantanana ao anivony tokantrano raha resaka fitantanam-bola izay? Le izy tsotra rahalahy Eritiana, na kely na lehibe ny miditra eo an-tananao dia zao foana ny tsy ambaratelo hoe ataovy lohalaharana foana Andriamanitra. Azadino zao azy zay fa rehefa izy nataonao lohalaharana, araka ao amin'ny Kolosiana toko 4:1 dia misy miteny hoe sainy zavatra any ambony. Rehefa Andriamanitra zany nataonao lohalaharana eo amin'ny fiainanao dia izy mita ny ambiny, ary izay ny tsy ambaratelo izay. Aza manao kajikajy be. Dia faharoa manarak'izay dia hoe jereo arak'izay ho an-tananao, fadio ny tsosa, fadio ny tsosa. Io zany tena zava-mandoza ho amin'ny fiainatokantrano ny manao tsosa eo, fa jereo tantano arak'izay fitahina no men'Andriamanitra anao ny eo an-tananao, ary zay ny tena tsy ambaratelo zay. Mankasitraka indrindra ny amin'izay torohevitra izay fa tena mahasoa ary mitondra fitahina be eo amin'ny fiainantsika mihitsy zany hoe amin'ity taona 2024 ity dia n'Andriamanitra no atao lohalaharana. Mamaraparantsika ny fiarahantsika eto, inona ny azo ambara ankoatran'izay momba ny télévision Oasis? Ya, sotra ny faniriana dia zao hoe efa nanoana isika, efa nentsika ambavaka ty télé Oasis ity, nitsangana izy ity, mandeha izy ity, andeha ampitombotsika mivavaka. Azadino fa tsy tiany Satana ny fisiny izao fitaovana entina hitoriana amin'ny filazantsara izao, tsy tiany io. Ary zay no tenena hoe andehantsika ampitombo 2, 3, 10 eny ny vavaka ataontsika ho an'ity télé Oasis ity. Ary ny faniriana dia hoe efa nanoana ihany tsika, andehitsika anoana hatramin'ny farany ny fampitaovana ty radio télé Oasis ity mba tsy homena amita amin'ny télé hafa, fa ho voninahitry'Andriamanitra ny zavatra tsy ataontsika eo, ka dia misaotra antsika rehetra izay manaraka izao télé izao. Ny tompony hitahantsika manjakariva. Mankasitraka indrindra Andriany aina Haritahina no niaraka tamintsika tamin'ity alina ity izay mpitantana ny mbola eto amin'ny radio sy ny télévision Oasis. Mankasitraka indrindra ny afatongavanao dia aza mialatra any amin'ity télévision ity fa mbola mitohy ny fiarahantsika na dia efa mandeha ara ny fotoana dia mbola misy ihany koa ny fandarana izay iarahantsika rehefa avy eo fa andao aloha iaraka isentokely isika. Efa arak'ilay fandraisantsika teo dia efa ety ampahamaraparana antsika mera foana aloha aminay fa ezahana foana ny ampahafinaritra ny fandaharantsika amin'izao akatoko ny taona 2024 izao. Raha hiverina kely indray isika amin'ny any ivelany any amin'ny fanomanana ny fety dia azo lazaina fa tsy dia manam-potoana hanomanana fety loatra ny malagasy amin'ny ankapobeny, fa miezaka kosa ny tsirairay avy sy ny isan-tokantrano mba hampiavaka izany amin'ny andro hafa rehetra. Misy ny miezaka makany amin'ny toerana izay misy ny ray aman-dreny manantona ireo fianakaviana izay lavitra, ary izay indrindra nandeha nakeny amin'ny garotièren'Ampasapiteny zahay dia niresadresaka tamin'ireo olona izay miandry taxi brosy moa zany amonjy hiala sasatra kely amonjy ny fianakaviana ny lavitra. Andao arahantsika indray ary miala kely amin'ny rotoroto andavanandro satria tena mandritry ny taona zany tsy dia misy tena hoe
vacances be dia mba feona mipiraita-po io dia manararoatra kely fa juste fotsiny ohatra hoe 3 jours 4 jours ohatr'izay fa tsy dia hoe manao lava be ihany. Le izy aloha efa fanaona isan-taona foana izany rehefa ohatra izao tsy dia misy fanomanana be ahoana satria izay tsy dia tena hoe manao fety be hoe tena hoe misy hoe tena ty zany misy budget manokana atao fa juste fotsiny ohatra ny andavanandro ihany fa rehefa tafaraka fotsiny dia izay zava-dehibe raha ny etrehana an'ilay 2025 aloha dia isorana ny tompo fahasoavana sy fifidianana fa na dia mandalo ady sarotra mandrakariva ary dia marina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy ataoko mitovy sy tsy manoko dia ny amin'ny hoavy indray izy ihany mahafantatra ny hoavy fa mbola petraka eo am-pelantanany foana ny rariana dia mba hitomba amin'ny finoana daholo ny rehetrarehetra dia mba hiadana ny firenentsika. Taona 2025 nafinaritra aloha ho anay tsara foana dia hiatrika ny 2026 indray dia apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra mba ho taona zina ho an'ny rehetra. Fa mbola miresaka an'izay fomba fijerin'ny olona ny fintiny taona 2024 izay tsika amin'ity famaranana ity sy ny fahitany ny 2024 dia toy ny taona rehetra toy ny fotoana rehetra misy ny tsara dia misy ny ratsy saingy atao anatra ny zavatra rehetra mitranga. Izay ny tena anisan'ny ambety tenin'ireo olona rehetra izay sendranay teny an-dalana satria rehefa teny amin'ny velany rehetra teny izay dia niezaka naka ihany koa ny hevitr'ireo olona mpandalo ny eny anaty fiara rehetra eny dia ndao arahantsika ary izay. Misy anaty 2025 aloha dia ao ny mazamaza na ao ny mpambalefadefaka araka ny fiainana moa dia ara-tsaretina ny fiainana dia nandray fa mety ny tsena dia nandray tsy mety na mety na tsy mety dia efa hiaretana satria asa misy dia raisina fivaliana foana satria hafa ihany izany hoe mananasana dia mafy ary zay. Raha resaka fipetrahana 2026 indray miaraka mantatra be fa dia apetraka amin'ny ombony eo ankinina amin'ny Jesosy amin'ny fiainana izy mipandamina izy mipandahatra dia efa miaraka aminy dia milamina foana amin'ny fiainana Jesosy no ataon'olona arany raha tsisy azy amin'ny fiainana tsy mandahatra fa rehefa eo izy dia milamina. Taona 2025 nafinaritra aloha ho anay tsara foana dia hiatrika ny 2026 indray dia apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra mba ho taona zina ho an'ny rehetra dia taona fifaliana firaritso ho an'ny olona sy ny vahoaka malagasy dia vaovao izao ny taona dia tsara tsika mba hoe manova toe-tsaina koa mba hivoarantsika dia mitodika amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra dia mba samy miezaka mba madio fo sy madio fanahy fa izay ihany ny fivoarana hoentintsika amin'ny fiainana. Amaranantsika tanteraka n'izao fandaharana manokana izao izay ny rahantsika teto amin'ny page Facebook na ihany koa ny télévision-na Oasis dia manatrika antsika etona indray ny pasteur Rasoanandrianina Mirado Elie izay mpitantana manokana départementan'ny fifandraisana eo ihany koa ny parle. Inona no azo lazaina pasteur mahakasika an'izay départementa azo lazaina hoe anankiroa izay ny fifandraisana sy ny parle ary ampatsiahivanay hoe inona moa izany parle izany satria mety misy any atokantrano any mety mbola tsy dia mahafantatra izany tsara. Ya miarabanao laingo ary miarabantsika tsiraray avy mpanaraka izao fandaharana izao ny fiadanany tompony ho amintsika. Ny départementa ny fifandraisana eo anivon'ny fédération na Madagasikara foany dia sady mitantana ihany koa ny hoe départementa ny parle. Ho valiko avy hatrany laingo ilay hoe parle ny atao hoe parle dia fafana ara-pivavahana sy ny raharaha ara-panjakana. Zava-dehibe tokoa ny fafana ara-pivavahana amin'ny maha-kristianina antsika ary ny fanjakana misy eto amintsika na manerina izao tontolo izao dia manome lanja izany hoe fafana ara-pivavahana izany. Ary tsy afa-misaraka moa ny fafana ara-pivavahana sy ny raharaha ara-panjakana. Eo ihany koa ny fifandraisana
ao anatin'ny taona 1924 tsika zao a dia miresaka mahakasika ny hoe fifandraisana. Ny fifandraisana dia manana tanjona goavana amin'ity taom-piasana ity, indrindra amin'ity taona 1924 ity, dia hoe ny ananany tsiraray avy a ny fifandraisana tsara sy etiety a amin'Andriamanitra, ary rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ny olona anankiray dia azo antoka fa ho tsara fifandraisana amin'ny mpiarabelona, amin'ny mpiaramonina, amin'ny ao an-tokantrano, ary indrindrandrindra any amin'ny fiangonana ihany koa. Koa ampirisihana isika indrindra amin'ity taona 1924 ity mba anana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra sy ny manodidina antsika, satria rehefa tsara fifandraisana antsika hoe ateo a dia izany fifandraisana izany no hitarika antsika ho amin'ny famonjena, hitarika antsika ihany koa amin'ny fanampiana ny hafa, fampahirezana andreo mpiarabelona amintsika, ireo mpiaramonina amintsika tsiraray avy. Dia anatin'izay indrindra pasteur misy ireo namantsika sy havantsika be dia be any ampitan-dranomasina any izay andolotra ihany koa firarian-tsoa ho antsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao dia andeha ary ho arahantsika avy hatrany izay. Miarabantsika rehetra nahatratra ny taona 1924 ny firariana ho an'ny tsiraray dia mba ho taom-pitahiana, ho taom-pahombiazana ary indrindrandrindra ho taona lavitry ny aretina ho an'ny tsiraray ane ity taona izay ho diavintsika ity. Lartsoa! Bonne année! Bonsoir, je vous souhaite une très belle année 2026 à tous. Miarabantsika rehetra nahatratra ny taona vaovao dia ho taona fitahiana sy fahombiazana ilay taona vaovao ity dia mirahasoa antsika rehetra. Mirahasoa antsika tsiraray avy ary averina hatrany ny fiarabana izay natratrarantsika izao taona 1924 izao ho taona zina ho antsika ny ity taona ity, ary taona navaozantsika ny fanoloran-tenantsika amin'Andriamanitra, ary indrindrandrindra taona izay hitarika antsika amin'ny famonjena. Dia mirahasoa antsika tsiraray avy ary mankasitraka antsika ny amin'ny fanarahana izao fandaharana izao. Andriamanitra ny hamaly fity antsika tsiraray avy ary ameno mibanga eo amin'ny fiainantsika any an-tokantrano tsiraray avy ihany. Andeo faranantsika amin'ny vavaka izao fotoana izao. Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra lehibe ianao, misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Ankehitriny dia nomenao tombonandro indray izahay, ary indrindrandrindra nomenao an'izao taona vaovao izao, taona 1924. Andriamanitra, meteza mindra fo aminay tamin'ny lasa rehetra, ary ankehitriny ity taona vaovao ity anie dia ho taona feno fitahiana sy fahasoavana ho anay tsiraray avy, ary indrindrandrindra taona hitarika anay ho amin'ny fanoloran-tena bebe kokoa hatrany amin'ny fanarananao, taona izay anasitranana anay ihany koa amin'ny aretina maro samihafa, ary ho tsapanay mandrakariva ny fahatsaranao. Mbola eto ambonyity tany ity anefa izahay, mety misy ny olana sedrana, mety misy ny fitsapana sy ny fiakana maro samihafa ao anatin'ny taona, ny any azonay antoka dia manana Andriamanitra lehibe izay koa tanterao aminay ny teny fikasanao. Dia mombahan tsiraray avy ary ny fiadananao sy ny fahasoavanao anie ho ampy mizara ho anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.